dio ny tangorona party sy ny revy mety andozy. Iza, ianao, olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partahan ny valanaretina COVID-19. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Mera. Salama Koti. Manao ianao. Ela tsika. Ny message fa misaotra betsaka fa le. Afafa manko vao tsisy Koti miditra mivantana zany any amin'ny alehany any de. Zay ny antanina hoe taiza foana ianao. Tsisy frais dans la forêt. Zay mihitsy aleo fehezina am'izay. Lasa zay mihitsy zany le fiainana zao. De nanahoana nefa an'izao ny lundi de Pâques zao efa lasa nanahoana. Nanao resaka spectacle n'entanina. Resaka spectacle mihitsy. Asesio fotsiny ary zao. Lundi de Pâques. Reporté. De any Mantasoa io? Ie. Ary ny zoma any Atsirabe, ny amin'ny zoma any Atsirabe. Annulé. Ary ny amin'ny Sabotsy any Efandrina. Ajourné. Ary ny amin'ny 17 resaka mariage. Diminué. Ny invité. De ary ny Jiramandray ary. Estimé. Tatoato nalazy ty le Edian ty ahoana. Azisio hoe. Edian. Contrôlé. Aide 2. Confisqué. Aide 3. Inisio. Contrôlé. Contrôlé. Ary le Edien. Bloqué. Bloqué. Edien. Bloqué. Aide 2. Contrôlé. Aide 3. Confisqué. Ary Edmond. Convoqué. Ary ny havana. Décédé. Inona indray ary zao no hoaninao e? Composé. De ahoana zany? Gros caca. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mijafy. Zay mare vahiny, zay malasa olona. Alasinainy talata lavilaka misy moa sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. Aza miandrotsony. Mahankafa konty ao amin'ny betplanet.mg. Betplanet. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette SOFTY doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Rahaba, salama tompoko. Navitra rehefa mbola mahita anareo salama dia mahazo. Mara fahasalamana ho an'izay marary. Firy moa androany. Atao kaikaiky. Fa 7 volana avril lakamisy. Mivantana amin'ny fandaharana satria lakamisy ny andro afaka rahanao amin'ny Facebook Mivantana tokoa ve sary io? Mivantana io. Mivantaniko zaza hita. RTG 87. Rehefa misy zatra ataoko io raha mivantana io zany. RTG 87.6 FM. Vetivety kely Rempozy. De ny YouTube izy FM 96.6 ampanoana ny fandaharana mazava be hitanareo eto de ny SOFTY de ny Betplanet ary ny Orange. Zany io. Ie. Papier toilette mihitsy. Tena marina tokoa le filigodiko teo iny fa nandeha tao amin'ny toilette aho de tena c'est la première fois de ma vie mon truc a piqué mon truc. Tsy haiko mihitsy inona nefa mahazo leso. Il y avait le gros quoi? Moka. Gros, tsisy dirany gros zany. Moyen, petit. Selon le nandeha tao amin'ny format. toilette ahako. De tena tsy zay niendrika. Toetra nefa nisy ihany taloha fa tsy tadidiko ka. Eny tondasa tsy tsaro. Kakery moka. Kakery moka teo. Tena zay vao tena nisy ato zany tena. Aleora mba moka toy zay takola. Nampanabenga zany kote. Le moka eny kely izy de tonga de voatspindy. Kanjo vonaina rano. Fa tena zay nena. Mampiva format. Fa tsy tena zany tokoa e.
tena tsy ary de tena nisy ny tranga ohatra ny vehivavy ara moa zany mety rara mihitsy zany hoe voakaikitra mokany izy hoe ndeha hiditrany izy vao manantona izy tonga de tratra an'le désodorisant de fa de mitsoka eny efa le voaray Larissa le fanontaniana fa zako tsy niditra mivantana mihitsy satria tany anaty ala tany anaty ala tany namonjy nisy fivoriam-be tena fivoriam-be tany anaty ala tany ambany ravinany anaty alana Analamanga eny mbola Analamanga matoa hitanareo zao hitanao zany anaty alana Analamanga ary Analamanga ay fa matetika rehefa any anaty alana le manao le zatra teneniko teo ndray de ny lalomanga indray ny tonga aingana indrindra Larissa efa nikapa tany anaty talakin'inona fanontaniana saribaliana amin'ny vehivavy ray mibotsy hoe tambola kely efa nanao an'izany hoe tava lalomanga voalohany indrindra za olona tambanivohitra tamin'ny fahazazako idre de rehefa mikapa de jerena eny eny de tany anaty alala tany tsy niditra mivantana aloha za zany satria ohatrany hoe tsy ho anareo zay miantso anazy zao aza de miala tsiny fa tsy eto izy le telefona tsy eto satria zatra tsy mampiasa telefona mihitsy ako zany tao anatin'le ohatrany 5 andro azavaina tsotra le izy nisy seo saika ho atao zany tamin'ilay andridepaka zany efa voahomany reny moa zany fety ho an'ny ankizy de avy eo nisy an'i Samuel nisy an'ny tovitsay de efa nisy toerana ny fandriana zany hoe toerana sy ipetrahana zany de avy eo manao an'le fety rehefa alatsinainy tany Mantasoa io de rehefa tsiraikitra le fety zany satria tena tonga de reporte le izy de tsy afaka natao amin'ny ankapobeny toerana ohatran'ireny tsy afaka mba avarenina angale vola satria feno reo toerana fipetrapetrahana rehetra tany Mantasoa noho ny fahitana ny fety sy noho ny fialana sigla kely amin'le fiainana tsy azo nataony hoe avy rehetra nga le vola tany fa zay tsy afaka satria tsisy le fety de nandehanana ihany ny toerana zany de nefa le izy zany tokony nalota amin'le karama le tamin'ny latsinainy le ambiny fa tsisy de nafinaritra ihany izany ara satria de le avance amin'le mariage aoriana confinement zany no naminona an'le ofan'le toerana mahafinaritra any anaty ala mahafinaritra aloha fanjirama efa réglé any mbola estimé tena raha tatarena nge ny Jirama reto ohatrany hoe tamin'ny ray volana lasa zany zao nizahako manao hainy vola amin'ny Jirama 2,10 ny facture eny za mandoa Jirama natramo 2 ny mamanay anankiray de ny anay anankiray de manao ny application ako de 2,10 tao tsy napoiziko mihitsy kosa aloha de tena lazaiko anareo mihitsy fa tena nivoajamalina mihitsy ny telefona satria nenjehana ihany nandoan'le efa nandoa betsaka de hitanao fa efa nitantara nandoa betsaka ihany ako tamin'ny efa elaela tamin'ny mbola 2020 fa mbola 2,10 ny tao satria volana marsa zany teo tsy inona mbola 20 marsa de tonga le izy de mbola ao iny fa ny manesy an'le izy zany manana taratasy zay de alaina mihitsy le ao anatin'le vola misy an'le 12 sa 13 chiffres iny tsy alaina mihitsy le izy de alaina koa le chiffre de soratana amin'ny taratasy de alaina ndray le taratasy facture ary zany de amarinao ty satria zao ny fanontaniana hoe de ameko anareo fidenena rehefa aveo raha voalomy aloha ao anatin'le application amin'ny telefona ny Jirama aloha fa any aloha mbola misy voaloha any aloha any aorinan'le aorinan'ny aloha azonareo le raha voaloha aloha zany le aorinan'le any aloha any azonareo tiako tenena za koa le avy anaty ala tsy de miresaka be loatra fa mila jerena fa raha ohatra raha voalohako aloha raha volana février nefa ny oktobra mbola adiny de ahoana mampatsiavy any Jirama hoe tompo lasy tompo vavy goty mbola adinao ny oktobra mety misy message mampatsiahy mihitsy tokony misy message eo amin'le application indrindra rehefa na vola io na Orange Money io na Airtel Money io tokony misy message tonga ao hoe ty tany aloha satria ny olona nge facture menao ihany moany zay zany za mbola noratra teo anareo zay miantso manontany Larissa mahita soratra eto hoe rivotra mivantana hiarahana amin'ny Orange Bet Planète Softy zay ve ny anaran'ireto papier hygiénique be dia be manoloana ohatrany takotako na manko sarotsika ery amin'ny papier toilette ty hitanareo ty afaka maka kely amin'io mba misinako lelokely fa ohatrany hitantrany atsika de misy izy amin'le paquet de 6 amin'itony le hitanao amin'ny grossiste zany fanohana vaovao ny fandarana zany ny Softy
SOFTY ny anaran'izy ireo. SOFTY izy misy SOFTY. Azonareo ampiasaina daholo zany reo SOFTY. Misy SOFTY doux dia misy izy ny zany hoe ny hantrany. Misy aloe vera, misy lavandy. Misy aloe vera. Afaka hohanina ihany zany ohatra hoe Arona Larissa, misy SOFTY hard. Efa SOFTY ngety SOFTY va tsy hard ndray. Ary inona ndray le bête planète mbola mpanoana ihany koa io. Azoko ataony manazava momba an'io. Toujours zany ny fanazavana momba ny bête planète ho anareo rehetra izay mijery sary. Dia tantarako le zavatra nareo rehefa avy eo. Atodika kely mahita. Ho anareo izay tsy mahita dia manatona ny caméra amin'izao fotoana izao ary dia mitodika any nareo dia jereo. Zay le planète bête planète. Ho an'le raha matoa le mijery an'io amin'izay hiperdi. Eny ny tiako tenenina amin'iny dia izao. Misy olona nanontany aho omaly. Dia ozy le olona. Ahoana ozy teniny? Ozy le olona. Ohatra ny ela le amin'le mpanao eran-tanàna reny. Zay le fipetraka le fantaniana. Dia ozy aho hoe gamba olona mitovy. Eo no manomboka tsy fakazon'ny olona sasany amiko aloha rehefa miresaka. Satria izao raha mijery an'le sary dia misy karazany 4 fantaniana apetraka le olona. Satria reny mpanao reny dia bête planète reny. Bête planète izay nakana an'ireo personnages samihafa nataoko zany ahafahana miteny hoe na mpanao baolina na mpanao boxe na mpanao lamody na mpivarotra na tanora dia afaka milalao amin'ny bête planète rehefa mihoatra ny 12 taona. Ary ny filalaovana bête planète no mora indrindra satria zao teknisiana antsika zao dia matatoka maly nakabaherina satria ambony latabatra amin'ny baherina ny ambony ny kotiny. Ny bête planète zany dia lalao dia ny fomba ilalaovana azy zany dia tsotra hoe miditra ohatran'ireny hoe mpikambana ohatran'izay za zao rehefa mandoa jirama zany dia amin'ny telefona azonareo dia miditra amin'ny jirama amin'ny application amin'ny telefona dia efa tavela ao dia isaky manokatra ako ao anatin'ny ilay telefona iandoavako azy dia mivoaka ho azy eo koa ny jirama hoe anao jirama ve ianao. Ho anareo izay mijery ao anatin'ny Facebook zany zao dia mivoaka eo ilay izy. Ny fanazavana tianao omena dia izao mbola isy fotoana zany iresaka amin'ny télé anazavan'ilay izy satria ny tombony kely amin'ity lalao ity zany zao dia izao hoe raha vao raikitra ny fiboboana sy ohatran'izany dia afaka lalaovina foana ilay izy. Ary antsika rehetra mijery baolina zany dia miomana amin'ny herinandro mba hanonitra an'izay fa raha zay lahy amin'ny herinandro maka mba herina ihany amin'ny lalao verina nga maka avansa mihitsy. Zay no baherina foana fa Meraba Raimbozy Goty Larissa Meraba Bota Iantsa zay dia tozako kely fotsiny rehefa tafiditra ao anaty le www.beteplanete.mg tsika zany dia lasa mpikambana ao amin'ilay izy ohatra hoe Larissa zao satria nandatako ny anaranao zao Lary dia sana ataoko de zay lehibe sy A dia raha vao mipoitra izy zany dia ianao zay fa raha vao Lary ngeza be Y ka de zay A kely ele Larissa ray zay miankina biganareo manko io. Dia rehefa miverina miditra ao anatin'le bête planète ianao dia tonga dia efa membre ianao zany dia milalao sisa zany hoe ny miditra amin'ny voalohany mora le izy dia le fantanin'le olona le niteneniko teo izy hoe tsy ela vely ity reny mpanao reny zay fantanin'izay aloha zany dozy raha zahay la mandeha miverina makany dia jerena zay dia misy anankiroa indray faharoa ny teny ela le ampanao reny mbola manontany izy dozy mitovika olona mitovika ampa dia misy mifanena amiko indray dia miteny hoe ragoty le ampanao bête planète dia ozy hoe eny dia misy manontany indray milay dia antaniko hoe inona dia zay izy vao miteny hoe le mpanaona bête planète eny anosy be zany hoe ny karazana kilalao ho ataony bête planète mbola be dia be ohatra zao Larissa zao omeko ohatrany hoe vola ilalaovana ianao raha mahavaly an'ity hoe firy ny isan'ny mpanao ny bête planète ny mpanao zany dia le sary le zabe ny amin'ny arabe firy ny isan'ny reny eto Antananarivo napetraka ny bête planète. Ho anareo rehetra zany izay manana ny reny mahita ny reny alefa sary ohatra dia alefaso aty amin'ny compteko alefaso za tsy mbola miteny hoe maninona alefa sary tsara amin'ny telefoninareo le milay be reny le nampiasainareo tamin'le bête planète mihitsy dia alefaso aty amin'ny compteko fotsiny fa tsy atao page fa compte mora dia alefaso ato hitako izy anaovana anareo rehefa avy eo ny antony ankatahako anareo an'izay mahazo manao ianao ka azavaiko le izy rehefa any amin'ny farany dia
alaina sara le mpanao ataovy tsara de le faso zay tsinona tsisy andeha iangeto de andiaka le sara rehefa sendra fanena fotsiny de eo ampakana le sara ianao de antan'io le akaikinao tsy raha goty ve io any zay antan'io le olona de le olona teny aminao hoe averenjerena fa ohatra mitovy zay le application iny ka ho anareo zay mijery leo anatin'le Facebook de nataoko mihitsy zao pose zao entina manazava an'ity lalao ty za iny raha pitsindray le ray aoa alefa am'izay ty ho an'izay miantso ahy izao de mialatsiny fa tsy eo izy de ozy le olona izy ela ilay telefona amin'ny après anoany izy vao tonga manahoana igoty zao nandeha manahoana ny resaka hoe covid resaka io le coronavirus io any am'le toerana le anao zay zao tsy mahita ny eto Antananarivo zany hoe ny olona hita hoe mety tsy manao kasoposy rehefa mihamana lavitra io anefa de amiko zahako satria io no manahirana fotsiny rehefa miresaka nyty hevitra ty azoko no mahatonga le izy ao anatin'ny fifampikosehana be de be no mety mabetsaka ny aretina ary ny aretina tsy ny statistika avoaka ny vaovao akory no hoe tena iankinana de hoe io le izy fa manao karazana hoe extrapolation tsika ho an'ny pain perdu ny extrapolation zany de zao ohatra hoe raha misy olona ao anaty 15 fanaovam-baolina ka roa ny marary de ny olona eo an-tanàna zany azo atao hoe 10 zay ny atao extrapolation fa ny atao hoe interpolation zay tsy voadika amin'ny teny gasy manko le izy ny interpolation matetika zany tsy miasa amin'ny resaka aretina zany hoe raha eto Antananarivo misy olona marary 300 de ao amin'ny fokotaninareo zany misy marary ray azonao le interpolation sy extrapolation zay kady zay sy ny fanazavana an'izay mino ao anatin'ny adihevitra be zay lasa mampiome omaly lasa mampime le isisy zay ny adiny teo kay mampime le amin'ny passé opposé teo toko misy mampime le izy mampime nefa efa lasa moa zany de tsy ampy ny tena fanazavana anika na teny Analamanga park na teny Ambatolaona de be ny adihevitra eo amin'ny mpandeha sy ny gendarme sy ny polisy normal be le izy misy olona no adala makamo le maly zao de misy hoe de tsy afaka mandeha mihitsy fe izahay na de roa fotsiny ary ny ao anaty fiara ary fiara majinika valiny na le fiaranao rery ary mandeha tsisy olona ao anatiny de tsy afaka misy an'izay le valiny le izy nefa raha ohatra ka fiainana ny resahana de hoy aho hoe raha olona avy ato Analamanga mivoaka noho ny aretina nanidinina Analamanga no tena tokony tsy afaka mivoaka raha olona avy any ivelany izy ka tena misy zavatra tena tokony ataony afaka miditra izy fa tenenina izy hoe tsy tafavoaka ianao satria misy aretina ato anatin'ny Analamanga ka mety hanahirana ny mombanao raha ohatra tsy vita test sy ny sisa nefa ny aller retour'izay mila mipetraka tsara ihany niantson'izay ve hoe le eto Antananarivo le vokokoa ny mahatonga le hoe tsy mivezivezy ankehitriny Analamanga kokoa zany nibetsaka ny antotanisany olona voa misy anankitelo izy Analanjirofo de Analamanga de Analamala rehetra zany de Antsinanana fa Vakinankaratra koa Vakinankaratra fa zany hoe raha veto mankany Vakinankaratra zany tokony atao ihany le zavatra naira-pitso ahoana tsotra ny tsy afaka kanefa mikatona koa Vakinankaratra zay mahatonga an'le eo amin'ny Analamanga katona raha nieniko tamin'ny radio maliko lasa mikatona indray zany zay mahatonga le barajo Analamanga fantanina tsotra moa hoe mikatona samy mikatona ve tokony avoaka miaraka misotra ndalo antanina tsara fa sao de hitanareo zany fantanina vendrapendrany zany le manahirana satria mientana de mandeha ary misy gendarme manao verification satria ny fiainana tokony mitohy amin'ny fifamezivezen'ny entana ny atso hoe sahirana be hoy ny olona ny soavinandriana itasy fa ny vary zao miakatra nefa maro be ny olona maty zay tsy tenenina ofisialy hoe corona na tsy corona de nefa ny olona ty ozy izy de tsy mitandrina mihitsy ny soavinandriana ny olona ty ozy izy tsy mitandrina mihitsy nefa de be le maty nefa ny ve avy eo izy natao nanaovana test sa hoe olona efa avy nanaovana test zany reo olona maty fotsiny fa soupçonnena hoe corona fa ny tranga rehetra zany milaza hoe corona le izy fa zareo tsy nanao test zay le teneniko hoe le omaly le hoe itsika no miteny hoe arety mipanakarena makatsy makarova tamin'ny fahita lavitra anankiroa zay nijereko omaly nijory vavolombelona mihitsy le fianakaviana hoe mitandremo fa apitaiko eto le izy fa izy mahafantatra hoe izy le teneniko tena nampitandrina mihitsy izy zao zavatra nylazainy zahay ozy izy de olona tsy hoe manana
zay nefa tsy mahanitra be fa azo atao eo amin'ny antonontonony fa zay ozy izy raha makatia ivato mandeha bus manatitra sakafo aty amin'ny dadanay marary de miteny aminareo zay fa tsisy an'izany aretina mpanankareny zany io fa ny olona manodidina anay raha mahanitra daholo avo zay le afatra de moantsika zany zay afatra zay nampitainy de za miampita fotsiny za zany manao relais amin'ny le zavatra mitranga de misy zavatra be deabe nanontanianareo moa zany de fanovaliany dokotera ihany fa nampitainy taty amina le izy le fanontaniana anankiray manao hoe ahoana ny amin'ny olona marefo de ny valiteny efa nitenen'ny dokotera omaly zay mbola mafisina de hoe miankina amin'ilay sampandraharaha sy ilay orinasanareo le izy fa raha ny tokony izy de zavatra efa mipetraka hatramin'izay de tokony mbola mipetraka ihany zany hoe ny olona marefo manana droit aloha tenenina amin'izay mihitsy manana droit raha manana taratasy ara-dalàna ny hijanona any an-trano zay zany le avy amin'ny mpitsabo zany manambarana zany de mbola le fana tsy mikatona ho ny vakina karatra fa nany avy eto analamanga no tsy afaka mivoaka tsy afaka makany tsy afaka makany karatra tsy afaka makaty fa ny olona avy any vakina karatra raha misy tena antony maketo de azavaina azy ve rehefa miditra hoe afaka miditra ianareo fa tandremo fa tsy tafavoaka nareo satria mety contaminer nareo mivoaka avy eo ray zay faharoa misy fepetra tahaka an'izao ve rehefa tena antony asa tena hoe tsy mandeha araka ny fotoana le izy de hoe afaka mivoaka nanalamanga ihany makany vakina karatra fa mijanona 7 andro na 14 andro na zay no hitako tsy ampy kely satria araka le teneniko zay sady misy manirikiry no misy mahasosotra no misy mampalahelo no misy mampime ny adihevitry ny olona teo analamanga parka omaly sy afaka omaly tsy omaly ovinana nanomboka hoe misy eo analamanga parka amin'ny frontiera de eo amin'le barazy zany raha za zao ny antanina de tsy haiko hoe makany tsy afaka ve miverina tsy afaka ve ny anay aloha zany de tsorona tantaraina ho anareo any Antsirabe fa de tsy raikitra aloha zany ny anay le rahampitso eo a Vatolahy dia Vatolahy moa Vatofotsy dia amin'ny asabotsy ihany koa any Fandriana raha ho anareo zay mandray an'le radio ty moa zany ny ainy salama izao no tekato ok raha le ny any Fandriana ihany koa zay fety lehibe saka ho atao larisary saka hoetiko tamin'ny anao fa tsy raikitra le izy fa tsy raikitra izy mody afaka mody miteniteny zany saka tokoa impozy any saka tokoa dia miranto kotarako za tsy afaka hoentin'ny la satria za manao an'le radio rehefa tsy olisa tokoa miranto kotara sy bête planète io ohatra le mec de tsy raikitra koa le amin'ny sabotsy any Fandriana misy kosa ireo mpitendry miaraka amiko ny mariage zay efatra any amin'ny voalohany mihitsy no vitsy ny olona invité le amin'ny heriny de mety io ny akoatran'izay moa zany mbola le ronjato any ange le ronjato ny akoatran'izay moa zany de ajourné reporté annulé reculé en espèce de ratanoir zay ato moa zany misy enjana be le tenin'le olona le ato fa teneniko mihitsy le izy de izao le izy alaza indray zao izy le fitenena hoe tsy fotoana ifanomezantsiny zao kanefa fahita fa ny agegena no mahatonga an'le izy le hoe masina ny tanindrazana tsy le zany tsisy hidirany zany mihitsy ka ny olona ty lazainy ty ny olona zay tsy mitandrina de rehefa avy hoe aza mifanometsiny fa nefa ny adalanao mavoanao fa nizy ngamany tena hoe tsy ataontsika ohatry zany amin'izay zany le filaza azy fa ny eto amin'ny radio de misy fanentanana kely isaky ny mihetsika zao izay manentanantsika rehetra amin'ny resaka corona za moa zany de tsy manana resaka fa tsy corona tompoko fa de zay no resahako de ny gote bête planète ny larisa inona le botse ny composé annulé bloqué ny larisa piqué par le moustique dans les WC rika le ana SOFTY ny resako io SOFTY io zany itio zany lo tsy azo entina mody io zalahy fa mbola io mandritra ny ray volana azonareo entina dolo raha SOFTY de aza miala fa rehefa avy eo ny baolina foot kibanao SOFTY toa azafady merci ay SOFTY to ahoana zany mifandeha to zao tony tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy nefa matevana ay marary kibanao zany
Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toanao zany ersiranga sao dia mba misy vese azo indramo kely aloha zafady Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. D'accord, bienvenue une surface de réparation. Matumbola riavana. Matin tutudin. Enzer Cyril. Tafatsangana be. Tena kao Cyril. Lasa ndrazao en voir. Ouais! Jackpot! Asco jackpot! Ndao iala voly sy aina tanteraka ny lalao rehetra miaraka aminay fanampinay ato amin'ny Bet Planète ny ampifaly ianao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra aza miandry tsony mankafa compte eo amin'ny betplanète.mg. Bet Planète. Vokatra KFC vaovao be tonga Strips. Nofona karakarana miaraka amin'ny hanitra isan-karazany izay mampiavaka azy. Tsadimy ilay saosy tantely moutarde. Ka any amin'ny KFC akordiky sa tana Walter Front misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 7 ora alina. Le sary tamin'ny anniversaire maman zany tonga ao amin'ny MP-ako zany. Oa, dray, to tsisy ninona akory. Izay kosa angamba. Dada hoala sy eo amin'ny telefônina foana e. Afa ihany manana safidy maromaro ifandraisana amin'ny namako amin'ny tambajotran serasera. Akamago, misy vemega anaovana Facebook sy Messenger, sy na SMS roapolo. Miampianto 10 minitra makany amin'ny numéro famille. Amin'ny sarany 100 ariary monja manakely 420 ora. Antsony 222 étoile 1. Orange. Inona no ataontsika mofo androany? Confiture Bugsy toa. Dia inona hono mampiavaka azy ity? Naturel ny confiture Bugsy. Tsy misy an'ireny conservateur e, colorant, arôme artificiel la. Tonga dia voankazo no mameno azy. Aleo indray zany confiture Bugsy no ampiasaina ka. Sady matsiro ery izany. Aza dia mirobaroba fa mba hasivo aminy. Ny confiture Bugsy dia tsy maintsy tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana rehefa nisokatra raha toa ka mbola misy ambiny. Bientôt tout quitter, soit. Oh mince, pas maintenant. Pile pendant ma série préférée en plus. Ah non, c'est pas une coupure d'électricité? Il y a de la lumière chez la voisine. C'est encore un problème au niveau de ces matériels électriques. Il faut que je remplace ces fils, prises, interrupteurs, lampes une bonne fois pour toutes. Heureusement pour nous, du 1er au 15 avril, un bon d'achat de 15% est offert pour tout achat en électricité dans tous les magasins Bricoland. Pas besoin de dépenser plus qu'il n'en faut. Chez Bricoland, t'as tout ce qu'il faut. Bricoland, tout pour l'habitat. Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka, isika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra iarovany sy ahazonao ny mari-pananana. Zany rery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforonao aty amin'ny OMAPI Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Oltie, ahoana lesy? Azafady lesy fa tena lany pila le lampe torche-ko. Sao mba misy pétrole kely ao mba handretako lampe pétrole napiko ny zanako anao devoir. Miditra aloha, misy tsara kokoa ty. Ouah, fa firy ny pile ampiasainy lamin'io torche io fa tao mazava be. Lampe solaire family sunshine en total io fa tsy torche. Amin'ny atoandro izy apetraka amin'ny masoandro, ny hariva kosa dia azavako araka izay tiako. Taiza nazahoany lany io? Hitany lainy amin'ny station total manerana ny nosy ny lampe solaire total sunshine rehetra. Tena tsara kalitao, sady garantie 2 taona be zao. Vidio haingana ny lampe family sunshine, ahalavany tontolo andro ny ankohonany la. Lasa zao e. Total, committed to better energy. Café Zoto, mampihiratra vao maraina, manome tosik'aina. Café Zoto, mampazoto ireo malaina. Manitra ery izany kafe zany. Raha ny fofony aloha, tena ny tsirony, zany ka tena kafe. Kafe tena mahery. Café Zoto, efa hitanao iny amin'ny mpivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Café Zoto, tsy misy mafy sy laitra ny Zoto. Ao amin'ny Aigle d'Or até o styléphone, collection gas et stylet vaovao be, noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra, raha te ho stylet ianao e. Jifaodiany zao ary les collections gas et stylet an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or, gas et stylet. Aigle d'Or, miaraka amiko
isan'andro. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. RTJ amin'ny valo maraina. Aza ny hafa no anarina fa ny tenanao aloha jerena. Rehefa miaro ny tenanao ianao dia miaro ny hafa ihany koa. Olom-pirenena manakana mifeny COVID-19. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Malinina. Ahoana le resaka baolina teo aloha? Aloha iaina misy fantaniana fotsiny le vetivety tenena misy manontany anazy hoe inona natao hoe kombucha. Ny kombucha izay be dia be nareo nanontany an'izy dia boisson avy any Azia izy io izay efa tamin'ny 2 arivo taona lasa no ny foronany. Ny kombucha dia maka thé noir ianao dia asiana siramamy dia avela ilona mandritry ny ela be eo. Dia izany hoe ny kombucha zany dia fikambanany levure sy ny asida sy lasa alcool. Dia iny sotroina fa misy zavatra be dia be afaka azo avy amin'izy io. Misy efa midy vita izy io fa afaka amboarina ao an-trano koa izy. Thé noir ilay izy dia asiana siramamy. Dia mivadika fructose. Le moustichois. Maka thé noir indray ianao dia sokafana. Dia kaikitra party. Hafa mihitsy izy any ambavanao tena hafa mihitsy. Nefa sao kaikitra party. Lamina be le tena. Tsy azo atao nge izany ry Larissa. Anle moka nge manaikitra efa za tsy kopokopony anina indray. Ohatsika zava-panao ka tsy aritra hoa. Hoatsika rehetra namana eto. Ajanony rehefa tokony hijanona. Talata Real de Madrid sy Liverpool. Real de Madrid sy Liverpool. Tena Liverpool ihany ty. Nisy lafiny kely nampalelo fa rehefa natao moa ny analyse teknika zany ho anareo rehetra izay mijery ny analyse ny baolina ataon'ireo ao amin'ny télé aloha zany amin'ny Canal Plus 2 sy 3 ny any Didier Roustan raha milay ny analyse. Nisy miteny manko hoe Didier Roustan sy Abibbe le Sénégalais le reo rehefa analyse maka frantsay sy sisa io ny hita aloha e. Raha ohatra izy ka maka frantsay ka Real de Madrid sy Liverpool dia izany ilainy zany Karim Benzema dia resiny Real de Madrid tamin'isa 3-0 Liverpool la. Marina zany skôr zany. Ohatriny indray ny matiny la dia ny baolina faharoa indray Manchester City no niaona tamin'ny teneno. Indray tsy fantatra. Iza? Dortmund. Dia Dortmund misy ny Bibnalit. Dia Manchester City naresy Dortmund tamin'isa 2-0. Mitovitovy zay le skôr 3-2. Zay no match talata. Tamin'ny omaly kosa dia resiny Paris Saint-Germain tamin'isa 3-0 Bayern. Bayern ambony latabatra aloha enjana be. Tsy tao raleva. Dia tsy tao Ignabry. Iganabory sy raleva mihitsy tsy tao. Nefa tena rehefa jerena alty. Tsy niasa nga raleva. Ikomana alty long du match. Yawa. Manareo izay mijery sy nahita. Fa iza? Alfonso Sesina. Otavy. Ilaza miteny banjera tsy fatako sao tsy rako zany. Dia hoe ohatrany noraly teo. Ilaza miteny zero tsy fatako zany tsy rako zany. Fa ikomana avy ety akavia lay. Le Rosané marina le resahan'le bandy ato amin'ny Facebook ato. Milalao loatra izy ka iny tsy natonga bariatsy nafaty baolina tamataviny tsy ampy le fasahina le mankeo. Lasa misy miverina kely rehefa le eo. Dia resy 3-0 ny Bayern. Tsy midika n'inona zany satria rehefa jerena nanao zenambinina sy nety sady tsara kosa aloha ny baolina amin'ny Paris Saint-Germain. Dia tamin'ny baolina faharoa indray kosa izay niaraka nandeha moa le izy dia i Porto niaona tamin'ny apio fa tsy ampy torimaso Chelsea. Dia i Chelsea nandresy tamin'isa 2-0 tsy misy any Porto. Porto izay misy bande sympatika be mihitsy fa atao ahoana moa tamin'ilay baolina fotsitra iny. Dia toy izao ny fantarena petraka amin'ny Razos sy Cédric sy Rado Ramaheno. Voalohany tamin'le baolina tamin'ny Liverpool le nisy an'le ohatran'ny tsofon'le arbitre nefa n'le bandy tonga dia nijanona talohan'ny nandaka baolina tanaty but. Ahoana tokoa iny. Zao nandeha le dégagement
de aveo azony Liverpool de nalefa tany aloha tany de niazakazaka le bandy nanidina ambolina andeha andaka marina zany tenako zany Liverpool ny attaque Liverpool sisa moa Real izy moa goal Real ty ohatrany tsy Courtois zany le matekazy eny efa tadidin-dralahy zay baolina teneniko zay andeha andaka le goal de ny bloc le bandy le match faharoa angamba le izy tsy ampy torimaso aloha torokely aloha de razoiko le izy fa le vola matiny Mbappé le votsy iny kosa taim-bola kosa raha le votsitra hoana le canal le goal Bayern canal botengy le votsitra ka ny adalan'era kosa le izy aloha za aloha zany aloha tsy naka Bayern fa za manaiky mazana ny Bayern rehefa ao anatin'ilay anaovany diter flicage hoe tsy ao zany Raleva sy le maiky de Ganabory zany de i Muller sy ny vavabeany zany teo zany hoe i Mirante Godard zany ny tao aloha niaraka tam'le tao ampovoany tsy haiko izy fa nisenina tany amin'ny farany nandeha nikitika kely ny Muller ty Draxler zay samy allemand fa tonga de nahiliky Muller tsy reviko kosa na Muller amin'iny mbo iresaka zany hoe Snell Hitler de tsy nirain'le ry ta efa vita amin'ny baolina fa nafaty baolina raiky Muller de ray faharoa tadidiny Razos inona zany baolina teneniko zany andeha i bloc le goal le tam'le baolina nalefa tany aminy de andeha andaka i degazy izy de nisakanan'le bandy tamin'ny savate double le savate simple le baolina de lasan'le ry de tonga de nitsoka ny arbitre tao arinan'le penalty le sady raikitra ny tsy raikitra io eo an'ny pain perdu korotana be ako tantaran'le izy fa nity baolina zany zao no faly am'le tantaraiky de le bandy tao anatin'ny 5 mètre 50 minutes tonga de nijanona satria voatsoka sifflet nefa rehefa tena dinihana hono ny vara zany tokony avela mamono le bandy zany ny règle de l'avantage de rehefa aveo zay vo iverenana ny sary itenenana hoe tsy maty ny baolina vonoinao iny satria faute anao teo am'le goal tena ekeko le ty izy remarque zay ray ovaliany Razos zay rehefa miditra izy rehefa aveo faharoa le baolina maty Marquinhos avy any amin'ny Neymar avy ety amin'ny ilany akavanana tam'le efa fa nidegazena ny baolina de azony Neymar de Mbappé nefa lasa eny aloha tsy azo ny bandy tsy mahay le izy lo tsy haiko le bandy niemotra daholo zany le tsy niemotra moa zany eny niala avy ao anaty surface le attaquant PSG de Marquinhos lasa ry amin'ny ilany akavanana ry nandeha iverina ry arina ry de Mbappé nandeha miadakadana de nisy anankiray taty amin'ny sisiny taty tsy haiko izy de nalefa ny Neymar le baolina tena hoe ho an'ny Marquinhos le baolina d'accord fa i Mbappé nefa en position tokony hoe hors-jeu fahitako azy de tsy hors-jeu zany Mbappé satria tsy ao anatin'ny cours du jeu hoe de nalay Marquinhos ny baolina de vonoiny Marquinhos ny baolina de maty ny baolina reo fantanina roa reo mino fa fantatra Razos sy Rato ny de mibandy akama koa raha maheno hoe zay le baolina teneniko zay le resaka hoe goal sy le bandy teo hoe tokony navelana andeha le baolina de maty le baolina de misy ihany koa ny karatra mena règle d'avantage iny de tsy navelana moa nefa le bandy fa raha tokony izy aloha eny de tokony navelana moa nefa le bandy de rehefa aveo ny goal check ny atao goal check zany de goal check ohatran'ny tena kazilo goal check hoe tsy raikitra le baolina maty fa foanana fa le bandy nefa tsy navelana mono de tonga de nijanona mihitsy moa le rehefa voatsoka ny sifflet satria talohany nafatesan'ny baolina no voatsoka ny sifflet zay ray matetika moa ny faute ny tena manao an'iny fa raha ohatra hoe le bandy iny tsinda tsy manao règle d'avantage izy raha vao izay satria le bandy ny faute le mandeha faute fa raha le défense ny faute de avela vonoina le baolina de verina any am'le faute de rehefa nijereny ny vara nefa tena tsy faute le bandy any ny olana zany de eo ny saika hoe anankiray koa misy baolina zany omaly tamin'ilay Porto sy Chelsea mivoaka tous le baolina tamin'ny efa akaiky fifaranana de niraisy ny entraîneur amin'ny Porto le baolina mba ho averina aingana any amin'ny joueur anaovana an'le tsipitosy nahazo karara mavo ty le entraîneur za koa zany mahita an'iny hoe zay telo zay fantaniko zay ry havana fa de zay zany miandry ny famerenana aloha ambony latabatra Real misy jeu tena milay Real mino aho fa mifankahazo tsara Karim Benzema sy Ferland Mendy sy Vinicius Junior
any anaty vestirany Vinicius ny sady efa mahay efa ela mihitsy le re fa le fahafatesana baolina iny zany vao marika tsara hoe maty le baolina. Sarotra be zany ny remontada any Liverpool satria tany amin'ny kanja Liverpooliana natao le baolina teo. Sa tany Real, tany Real ka. Tany Realiana zany natao le baolina de any Liverpooliana neverina zany le baolina amin'ny heriny amin'ny heriny le izy efa mitarika 3-0 zany Real raha le collectif any Real sy Zinedine Zidane mamparla mazana ny retour. Dia ny eo amin'le match anankiray zay ny aonan'ny Dortmund sy Dortvel de izy Dortmund sy zany on champion Manchester City ekipa tiako ve le tsy tadidiko kokoa le Manchester City ny statistika fotsiny no milaza fa match 7-20 nataony fandresena no azo na nul. Le Manchester City tena tsara be nataon'le Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne say Toni Kroos say Neymar saiko mifidy la amin'ny hoe misy masony tonga ao ary De Bruyne ary Erling Haaland sa Kylian Mbappé say Müller. Mbappé ve mal na afa-poany là en tant que numéro 9. Nataony izy Yo ihany nataony izy fa mandehandeha be zareo. I Neymar raha tonga de mitsangana sady manao bout de force tsara kokoa. Fa Neymar mbola manao an'le je danse avec les loups, Neymar taloha menjera de mitomany fa mbola manao kely niny any le rehefa le anosy anareo. Fa dia sarotra be ny baolina aloha. I Bayern anao mikanja ny Paris Saint-Germain tsisy mijery koa noho izany tahaka an'le fanantena taitsofina tany Thomas zay ampitiavana ny rezana zany rempozy hoe ohatra ny mitovy ihany na aiza rehefa tsy misy mijery ny baolina fa ny fahazarany eo amin'le bozaka fotsiny satria ny millimetre carré io de efa fantatro pare anosy ianareo fa zay ny momba ny baolina zany de amin'ny herin'ny talata sy alarobia indray ny match retour ka ny Paris Saint-Germain Bayern talata ary ny Manchester City Dortmund larobia indray amin'io fa madika indray izy amin'io de za moa zany araka le resako teo ny nandresy tam'le match maly sy afaka maly de ny reveko rehetra Real, City, Chelsea, Paris de manantena mba au moins mba tsy matiatoka raha iantsa raha makandreo amin'ny retour fa za dia manao Real tsirairay amin'ny Bet Planète amin'io de ny ray atako larisa de le 10 seka namboarana arabe andao le tsy andao karakaraina mboarina azavaina tsara anareo le Bet Planète fa za koa fa tsy teo kosa te Londres za rery mitenitry maninona eo ambony fandrina ianao de mijery eo ambony fandrina ianao manantena remontada ny Bayern satria de ngringolada zany le Bayern maly de mampiditra roa alina ianao amin'le cote-ny Bayern ela io atoroko amin'le cote-ny Bayern zany la mampiditra 10 lela amin'ny talata de eo ambony fandrina la io mahazo tsy mijery baolina avy la fa miandry an'le kling fotsiny vita amin'ny baolina kling andray zany very indray le voly fa mahafinaritra fotsiny le satria raha ohatra ka mandresy samy Bayern remontade kling de tsy miala eo ambony fandrina kory la fa me manambola kokoa noho ny adin'ray sasany melo anosy ianareo azadino fa ny corona mbola eo ny corona mbola eo ary de mbola ny anamo zany io foana aloha fa na tezitramiko na tsy tezitramiko ka je m'en fous laingako zany tsy de mampaninina ana loatra fa ny ana ny mahasoa ny malagasy ny ana ny tena tanjoko eto amin'ity ny tanjonay moa zany fa za le mizaozao zany koa ma tsy raha felo antamena rehefa manao zaza zany kokoa fa dia ny mahasoa antsika malagasy ny tanjonay eto amin'ity fandarana ity dia lazaina la ilazaiko apabe masy fa mahery vaika be io nina moa ny filazana io zany variant na corona io mahery vaika ny vaovao eniko faraparany teo moa zany fa eo ny manam-pahefana tsy afaka manoratra ty amiko manaza fa efa feno ihany koa ny eny alarobia feno zany hoe feno tololo zany eraka zao tontolo zao any Madagasikara Antananarivo eto de tena mino hafa fa mitady
mitady ina moa zany mitady lalana hafa ry zareo za zany manao sosikevitra hoe misy ny reo hôtely ireo re sady tsy manana fidiram-bola ireo fa reo raha nga ho faina de ireo amboarina tena marina am'izay koa mazoto ny olona de rekizitebola mba omena zay kosa raha nga mba fantaniny tiako apetraka faso ihany fa ilanina metraka azy de ahoana nefa ny raha réquisition moa tsy ny heviny de hoe alaina ahoana nefa ny dada le piasa am'le hôtel am'izay de zareo no manao kasiposy de zareo manindro fanjaitra ny mekely zany le piasa ao am'le hôtely kosa angambany tsy miasa fa tokony ho le fangatantsika zany hoe raha ohatra zay indrindra mantsy raha réquisition mantsy dia araky ny didy mpitondrana sy ny didy mpanjakana sy ny lalàna sy makatsy alaina le izy de tsy afaka manday ianao ohatra ny nanaovana ny radio hatramin'izay teo le hoe réquisition de tsy maintsy mandefa ny tianareo amin'ray de mandefa tsisy tambony tsisy ninona satria izay natao hoe réquisition fa mba fangatahana fotsiny hoe raha misindra an'le vavaka mihitsy zao ny tompona hôtely engany tompo tsy ho aty engany tsy ho aty de efa ohatrany hoe vasosikevitra sady lasa sahirana mbandy le mampalahelo ndray zanety am'izay zay indrindra aiza ndray zany zay ny andro raha le efa iza zanety ry amity madame Claude io zava mahita ny sariko ato anatiny orange be planète softy ary tena tsy miaraka amiko le ty le izy ifa tratraka ragoty tratraka vorirana le ty ragoty teo ampanaovana ny tratra teo ampirirana iny zahako zay misy fanontanina napetraka reo koa mikasika an'le zavatra mitranga rehefa azo an'le coronavirus fa hovaliana le izy fa tsy maintsy manontany le inona ke efa nivoaka tamin'ny conseil des ministres hono le hôtel atao hôpital ay misy zany teny namanato diso be satria zany zaza vao nangataka kely izy efa voavaly anga ianao vao androany nangataka an'izany vao zao no miteniko efa nitenika zany ve efa niteny tsoatranao kina patsiaro an'izany mody daholo zany nareo androany maninona ngeo afa andro tsy vesana ndraisaka rama zay ihany fatatray maninona za ny trano manana sambra zay moa tompoko dia miaro tena farak'izay zokiny mihitsy fa na inona mitranga bota fa fendrao le anina andreo ty mito lesy a irahako lesy verba inona zany fendrao zany aloha hoe matahora fendraka mode impératif zany inona ny fototen'ny fendrao fendraka zava-denarim-bosy ary amina tokoa efa niala nga miala fa vendrana tokoa ona toy niny toatrany tsy efa niala ihany mazo miteny am'izay zao le vendrana nge anaram-bozaka nisy fotoana ny mila fa vendrana ohatrany mialao azy ihany indra goty sao de sao de adino za ty mahay manao imitation pasteur midara fa matahotra andramokely fotsiny le zavatra teneniny misy ny hôpitaly lehibe ony a de forme grave ihany raisiny hôpitaly lehibe iny nge efa mazava fa zany fa raha mbola forme légère ianao a de zareo fanafody a de any an-trano manao traitement fa ny mahagaga fotsiny a be de be ny olona tsy manaraka an'ilay a any an-trano fa mbola iny andro le rony mandeha miantsena sy ny etretra fa tsy mihiboka akory mety tsy sadidiny angamba hoe marary izy le tena ka efa tsy ohatsoninge aza mba voany ihany fa tsy ohatsoninge nefa ny ianao raha ohatra ka hajanona any amin'ny hôpitaly a kinôlinôly menmenina ohatry ny inona ery efa mba omena vitana zay nge raha sitrakaira tamin'izay vono nijanona tany an-trano za tena engane za tsy hidy any fa ngamba de areti-tsaina indray mbola tsy variant ry erika eny akoron-drano sy bypass ony ry erika de isy toerana vaovao a eny amin'ny bypass sy akoron-drano misy toerana vaovao erika tena mitaraina ny olona fa tsy mahazaka intsony reo toeran'ireo aiza ndray ireo zany de ahoana koa zany de tsy haiko intsony zany ty vaovao ty fa de fanina mihitsy eto zany mamaky le karazany vaovao a fa ny azany ny azoko tenenina sy azonay tenenina te miarova tena rea enao rehefa tsy te hiaro ny tenanao ianao de manaova ihany kasibosy ho an'ny olona mba tsy hifindran'ny aretinao zay le izy no mikobokobonao tena fangatahana kosa ho an'ny fitondra fivalana ndrano de manaova kosibasy fivalana andrano sa fivalana mihitsy izy aby ny asa fangatahako amin'ny fanjakana tompoko fanjakana o président o
tena le olona maresy lahatra tompoko alefa miteny amin'ny fahita lavitra dia hovaina kely ny fomba fiteny mba ho an'ny olona rehetra fa an'izany mahatonga ny olona miteny hoe arety mimpanankarena io satria mialatsiny amin'ilay teny frantsay renivozy ny langazy ampiasaina dia langazy hoan'ny olona manan-katao fa tsy ho an'ny sarababe bahoaka tena mialatsiny mifona tompoko fa raha diso dia averena ty amiko averena ty amiko raha diso fa azan'ny tenako no ariana fa ny tenako ny teniko ça c'est la technique d'approche ouais d'accord raha olona nianatra communication ohatra ny namana Gottlieb dia mahay an'izany oui qu'est-ce que je voulais dire là un technique d'approche on parle français maintenant approche-toi doucement le izy tata rehefa le miteny zany dia ohatra zao fomba fiteny an'le izy hoe mila mampiasa an'le inona le vera reny voana tsy haiko 25 000 angamba le vera ny zavatra isorako anao ry Larissa dia ity misy zavatra anankiray zay fanao ny bebe taloha ry bebe taloha manao azy fa bebe taloha le bebe planète tambola mbola le ray ny reny be fikana reny be moa zany le izy fa za efa manoteny eto hoe tsy voatery mampiasa an'le hanitra reny rehefa manao hevoka fa nasira raha mety ranotsira mety nefa nisy zavatra anankiray tena dinontsika nefa ny tena andaitra tamin'ny olon-dehibe taloha raha marary indona inona na inona manaova hevoka ranomena elaela koa tsisy nanena trano reny tany trano tena ranomena tena mbola ranomena fanjiro la vide manina raha makeny ny ranomena dia azy sara vao misy kasibosina dia le raha vao mijanona ny trano eo amin'ny ray roa andro eo lahy ka miverina ty ohatra ny tsy haiko loatra le mahazo an'lahy io folo ny zanatohatra ohatra soratra indray ato indroa amby telopolo miakatra an'io hoe ravin'olona anasitranana anao amin'ny coronavirus covid-19 covid variant inona le raviny anankiroa reo tsy hita masoko tsara ravitsofina sy ravim-bodo tsy hainao ny titeny anao ka rehefa tany raim-pozy mihitsy ianao ka le ravitsofina miendy le ravinanankiray mipetraka ny zavatra anankiray angatan'ny olona ato zany fa mino fa mino foana ny tompona andraikitra dia ataovy ampy ny fandraisana tanana any amin'ireny toeram-pitsaboana ho an'ny mpiasa ireny toy ny SOFTY na ny amin'ny sy ny rehetrarehetra mba ataovy ampy le ao dia ataovy manandanja ny fanomezana ireny repo rehefa misy olona mitondra soritra retina tokony atao afaka mitsabo ny covid-19 ho an'ny mpiasa ireo toerana ireo zay zany ny sosikevitra fa hainy ty ho irainy manonja iza mo rainy manonja général tany amin'ny fahampanjaka ny tena makamoan'ny olona iteny hoe misy soritra retina dia eo amin'le resaka vola tapaka fa sao dia mba tokony mba teny le fampiasa hoe tsy maninona fa afaka marary fa andro tsy fiasana fandraisaka rama tokony hoe izay le satria le olona lasa manana saina zany izy hoe afeniko le aretina satria vao manapaka eto dia tapaka koa ny fidiram-bola dia ahoana ny sakafo ny jiro sy ny sisa famelomana ny ekizy Larissa mba valio ito le olona ito dia ameo anany numéroany ameo anazy numéroako manontany le olona hoe ria te hividy kasibosy fa iza nahitana azy le noara aty amiko le izy ka aty amiko le izy fa valiany Larissa eo nareo fa izy ny commercial vidiana le kasibosy le ohatra manga tanora reny any dia vidiana stylo mainty de lokona marqueur misy fofona be stylo mainty ke ela be ay nankara nyankara aty amiko le izy ahoana zao ty anaty dia rehefa tsoana ny lohany dia ariana le stylo dia mividy le maintimainty amin'le kasibosy ndraika hono Erika efa mivaliany dokotera manitra ve ty fanontaniany ty omaly fa tsy dia naheno tsara momba n'le hoe palahelo ako nisy pasmofile koa ve azokajina omare eno kasine eny marefo somary pasmofile tamin'izay fotoana zay Larissa miteny hoe mondy zay zany anisany nisy pasmofile le baherina maly kosa nisy pasin-drafolahy ny angavian'ny olona koa zany dia ity misaotra président ny angaviany ity président Lucien zany efa président hafa dia le olona le hoe maka kasibosy be dia be na maka fanafody be dia be
dia amidiny angalany tombony manao raha mangorona reny kosa aloha zany mba tokony tsy mety kosa satria efa hoe hainy teo izy sazio gadrao za tompoko tsy makatombo mihitsy am'le zavatra midiko fa avy any am'le tompony le izy de makaty amiko aty fa de za no asainy mivarotra azy de larisany commercial anay de zasy fa omeny zameny eo ny numéro ako ataony ampianareo afaka omena koa ny naheto arina ny olona am'zany atsoa rehefa ohatra ka ny pub zao mandeha Manao softy toa azafady. Merci. Ay softy toa. Nahoana zany ny fandehan'ny toa sao? Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asondramo kely aloha azafady. Dans une vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette softy doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. D'accord, bienvenue sur surface de réparation. Matumbola riavana! Natin tutundin. Nenjer Cyril. Tafatsangana ve? Tena KO Cyril. Lasany zao ny amboary. Ouais! Jackpot! Azoko ny jackpot! Ndao hiala voly sy aina tanteraka ny lalao rehetra miaraka aminay. Fanambinay ato amin'ny Bet Planète ny ampifaly ianao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Aza miandry tsony. Mankafa compte eo amin'ny betplanète.mg. Bet Planète. Miarabanao, fantatrao ve fa miaraka amin'ny Saham Assurance 2,00 isan'andro fotsiny ny fampandriana lohanao amin'ny hôpitaly? Eno a 2,00 isan'andro. Saham Assurance Santé miantoka ny saram-pizahana, ny fanafody, ny solomaso, ny fitsaboana nify, hatramin'ny fandefasana anao hitsabo tena nivelany azy. Ary matianina ara-pahasalamana 300 nosy ny karakaranao ao ny fahasalamana ny voalokarena, tsinjovo ny akonanao. Aza mangatakandro, Saham Assurance Santé. Je crois que ce sont les photos d'anniversaire de maman qui tombent sur mon MP. Oh zut, il n'y a rien. Je crois que c'est le bon. Mais non. Papa, t'es tout le temps à ton téléphone, toi. Toujours plus de choix pour rester en contact avec ma communauté sur les réseaux sociaux. Akama Plus, c'est 700 mégas de Facebook, Messenger avec 70 SMS et 90 minutes d'appel vers tes numéros famille en plus. Pour 1000 lariats, valable à 7 jours. Appelle vite le 222 étoile 7. Orange. Mba fantatrao ve fa ny savony charbon dia savony antiseptique afaka hisorohana tsara ny aretina izay entin'ny virus, mikroba sy ny bakteria. Manana ny singa natoraly izay tena mahomby sy mandaitra, indrindra amin'ny fanadiovana sy ny fiarovana ny hoditra ny savony charbon. Ambony dia ambony ny tany fitrohan'ny savony charbon ny loto sy ny bakteria amin'ny hoditra, manokatra ny maskoditra, manala ny tepoteboka sy ny mony ary ireo sela maty rehetra amin'ny hoditra. Savony charbon hoditra salama sy madio ary lavitry ny aretina. Charbon, savon antiseptique germicide. Bientôt tout quitter soit. Oh, tapaka ny jiro tena amin'ilay fotoana andehanan'ilay série tiako mihitsy. Tapaka ahoana koa nefa ary ny etsy apita mandeha. Manondrana an'izay reto fitaovana elektrika reto. Tena tapa-kevitra fa mila soloina daholo amin'izay reto fil, prise interrupteur ary lampe reto Tena soa ihany fa ny voalohany hatramin'ny 5 aprily zao dia mahazo pont d'achat 5 isan-jato isaky ny mividy entana momba ny elektricité eny amin'ny magasin Bricoland rehetra. Afaka mifameno ny entana vidiana amin'izay tsy mandany vola be. Bricoland, tout pour l'habitat. Ny pile manamora ny fiainana, tsy misy afa-tsy ny pile Ever Ready. Ilay pile maharitra sy matanjaka ary mateza, tsy mandisy fanantenananao. Sady efa azonao jifaina, na ny kely, na ny antonony, na ny ngeza indrindra. Ever Ready, ilay pile maharitra noho ny rehetra. Olty ahoana lesy? Azafady lesy fa tena lany pile le lampe torche-ko. Sao mba misy pétrole kely mba handretako lampe pétrole napiako ny zanako anao devoir. Miditra ary loha, misy tsara kokoa ty. Ouah, fa firy ny pile ampiasainy lamin'io torche io fa tao mazava be. Lampe solaire family sunshine total io fa tsy torche. Amin'ny atoandro izy apetraka amin'ny masoandro, ny hariva kosa dia aza avy akao arak'izay tiako. Taiza nazao lany io? Hitan'ny lainy amin'ny station total manerana ny nosy ny lampe solaire total sunshine rehetra. Tena tsara kalitao sady garantie 2 taona be zao. Vidio haingana ny lampe family sunshine, alavan'ny tontolo andro ny ankohana ny lasa zao Total, committed to better energy.
ao amin'ny aigle d'or atao styléphone collection gasy et stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin aigle d'or mahazatra raha teo stylet ianao e difaudiany zao ary les collections gasy et stylet any Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram aigle d'or Madagascar e aigle d'or gasy et stylet aigle d'or miaraka amiko isan'andro na zato na folo na dimy no mivorivory rehefa misy mitondra corona ao dia mety hamindra foana ry olom-pirenena sakana ny covid-19 fehezo ny rendrarendra isakanana ny corona appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ Afaka miditra mivantana nareo avereny tsara olonay numéro fa misy miteny ato hoe lasa cercle fermé ony tsisy an'izany ato aminay tompoko azafady fa teneny le numéro raha hoe lasa pain perdu iny mety le laharana teo a 033 65 00966 na 032 32 05 266 na 034 30 87 966 zay no afaka iampiantsona misy manontany valo sasany hatramin'ny sivy ihany hatramin'ny sivy ihany io a sivy latsaka roa minitra koa dia efa tsy tafiditra manontany zany hoe misy les complications ateraky ny corona dia misy vainganandra vainganandra miaraba tompoko miaraba tompoko za Larisale ny antso teo tamin'ny talata maraina resaka jiramaly atao amin'ny tranony goty taloha sorana itona le jirama zany fa tonga ara-potoana izy avy ny antso teo tao amin'ny maraina dia tonga ry zareo nijeren'le zavatra vaky le simba tamin'ny folo latsaka dia avy eo miverina ry zareo maly nanamboatra anazy dia efa vita soama tsara le rano sorana PTB soany nahita baolina tsara sady efa nisasa tsara koty dia sora PTB anjerama mavoky sorabetsaka anareo fa avotra indray zany le nijaly rano tetona ndreky volana maromaro e sorabetsaka avotra ny kamboty makasitraka tompoko eny ary tompoko sorabetsaka anareo rery dia makasitraka ny jerama mavoky sorabetsaka eny ary tompoko eo tsika rehetra eo Edmond ve ancien combattant mahazo tranonay taloha izany asavana rindra visy rety zay no trano goty taloha izy allo ien tompoko manona tompoko miaraba tompoko bahirina sa PSG hay manona daholo salama mety allo andro fampidikevitra moa zao e dia zao ny hevitra za mpakafy baria dia fantakana ve ny affrété avion spécial tamin'ny baria mba tsy reka le joueur maika fa hoe fanafody médicament essentiel ve tsy afaka mame affrété caro ko anankiray izy mba regroupé olo ny commande grossiste pharmaceutique dia mba maka an'izay le avion dia tsy vita fantasana ve zany tokoko dia mba afaka hoetiny le boky nividiako tany adiny eny teo dia faharoany zany rehefa eny pharmacie koa re topoko mba CPR any lefa dia eo moa samy manana ny fidira dia vidira amin'ny aty aposiny lasa saka mabelo ohatray lasa gisa mainty fa zavatra sasany ny filigodingoty teo le resaka ED1 Edmond ino moa zany teraka resabe le izy dia mba mitady misy zany ilo izy mba afaka manome fanazavana am'le izy fa za moa zany tsy afaka dia aloha antanina ny goty any miaraba tompoko izy miananao izy zany zao aloha tsy manova feo any régleo kely dia afaka miditra ianao fa tsy maintsy application anao zany www.betplanet.mg le izy
Miarahaba tompoko. Salama tompoko amin'ny rivotra ve zao? Indrindra tompoko. Io izy. Izaho tompoko le nangataka numéro an'ny Raimbozy Erika na Larita tamin'ny talata. Eny ny Raimbozy le nitenenina hoe mbola tsy nandeha dia androany izy ny afaka manome anao. Ka efa miantso any aho dia fitiniko izany le zavatra saika mba nolazaiko tamin'iny fotoana iny hoe ho atsika milaza ho mahantra sy mafiady be marenina dia tadio fa miara-miaina amin'ny mpanan-karena sika. Ary ny mpanan-karena koa ange no manome ny zavatra ahafahantsika miasa izy ny tompon'ny orinasa, ny farmasia, ny fitaovam-pitaterana ko nahoana dia manao an'ilay teny na fotoana hoe aretin'ny mpanan-karena fa tsika rehetra eo. Zay tompoko mpamosotro. Eny mankasitraka anao. Tsy atao safobe mantsina le izy fa misy ny mafy feo kokoa miteny an'le izy fanakabeazany maro dia milamina miresaka. Zay no manahirana amin'ny seratera symbotaka satria misy ny mafy feo. Allô? Miarahaba tompoko. Manao hevitra kely tompoko, manao hevitra kely. Manao hevitra voyage mba ty amin'ny fatrany Anjorobe, Menavaratra makany amin'ny RN4 RN7 fa bararara be mihitsy le kasibosy fa tsy miala raha misy andary malo ty fa kasibosy apetaka tazo kasibosy vao miala kely amin'ny andary koa dia fa aranana daholo hoe kasibosy izy manao hoe ny chauffeur chauffeur zany tsy ana mihitsy tongola sy ny zandary mampidara be mandeha amin'ny sakandara fa mamparana be le kasibosy fa hevitra dia misaotra tompoko. Sotra tompoko. Zany hoe tsy fahatsapahatena amina resaka tsy fiparitahany aretina le izy fa fahatsapahatena mba tsy hiarany sazy. Zay ny olona nefa dia miparitaka foana ihany le aretina raha ohatra izany. Miarahaba tompoko. Miarahaba ny mpandekama, miarahaba manokana Larisa rehetra fa avitokanao. Miarahaba anao. Ia, rehefa valiko le resaka baolina goty fa andao le tsy resaka avy hatrany mahakasika ny fampitam-baovao fotsiny ny conseil des ministres maty nanapaka fa asiana toerana vaovao sokafana eo Akorondrano sy any bypass tsy nomena moa le anarany na dia efa fantatra ihany ala dia aloha tsy omena fa aloha zareo ihany nanambara dia amin'ny fomba ofisialy mba tsy asiany olana. Dia namafisiko le zavatra nalevako tany amin'ny rikety hoe mitaraina ny olona fa tena mijaly amin'ny fandraisana eny Alardia sy eny amin'ny Mahamasina moa zany dia efa nanambara ny dokotera fa feno ny toerany. Misy somary teny maherihery moa ny voaka tao omaly dia andao tsy ho tateritsika. Ianao le resaka le eny Alardia efa tamin'ny herintaona nisy resaka le hoe mitaraina le mponina eny sao dia izy nifindran'ny aretina tamin'ity taona ity koa dia mbola nitaraina ohatr'izay ihany ahoana ny momba an'izay no manko mampita vaovao. Le hoe le fitaraina mponina aloha zany eo tena marina zany Larisa tena mitaraina ny olona hoe maninona ny ety aminay nefa le izy kosa aloha andao jerena miabo hoe ainy ty rano manonja tsara mbola tay anampy anatin'ny asa zany amin'ny asa fitsaroam-baovao tay anampy raha hoe raha mbola misy sekoly azo ampiasaina akoatrany eny Alardia hovaina hopitaly alao aloha ampiasaina fa tsy maharaka intsony ny fandraisana anareo marareo ny olona efa sepitra daholo any hoe tonga eny Alardia ireo ary izay moa zany ety ahoana zany le mesure d'accompagnement an'le mponina eny arany ka eo indrindra tsika ho azo raha ho ataotsika an'izay daholo ngely izy Larisa dia ho aiza zany ireo olona ireo ny hopitaly efa tsy atonina tsony. Tena marina le miombon-kevitra amin'le olona tena miombon-kevitra hoe tena mijaly ireo olona ireo mitaraina ireo olona eny amin'ny fokotanina Alardia ireo hoe tena aza atao an'io rangahy ity aminay fa tena mijaly be zay nefa ho ataotsika aiza ireo olona ireo. Dia zavatra izay kosa aloha zany mba andao mba jerena amin'ny fotsimianga dia alohan'ny hamaranako anazy dia tena miteny atsanony le fitenenana hoe aretin'ny mpanan-karena ny coronavirus, aretin'ny manta zany ny choléra dia aretin'ny maditra ny sida. Raha izay ny tondratika azy. Dia aretin'ny mpitibolo makabairina. Zay. Mankasitraka Ramose mampita vaovao aloha. Dia mbola hiverina izy moa zany hanazavany momba ny reclim reko kosa Allô. Ambony be ve zany radio zany? Allô. Tsy ambony be ny radio miarahaba Manao Larisa. Manao ny Larisa. Aleo godibony an'olo nanao resaka zay zany nanontany ny dokotera, nanontany ny Larisa, nanontany ny Eric hoe ny filoham-pirenena ve ny teny de vonkorana tsy mahazo mipita valiny com izy valiny commandeny gendarmerie fa le izy zany napagaka fotsiny misy non-dit ve zany le kabary misy teny ambadika fa tsy fantatry olona izy raha tsy ny com manolaza anazy omaly iny. Dia faharoa manaraka
rehefa mandeha tongotra lavitra vilisy dia tsy mipitany corona tsy rehefa amin'ny renina sety iny atao aria farany be aria ny tomobile iray dia mandeha tongotra ny olona mamonjy taxi be aty tsy maninona mandalo barazy manao azafady sandarina azafady tompoko dia mandeha tsara mihitsy. Dia ny manaraka koa le resaka zareo mpitondra milaza misy député iray milaza hoe manentana antsika atoky ny mpitsabontsika sy ny manam-paizatsika. Fa inona ry forcena hampatoky olona ko nareo ary tsy mahatoky lasa makany vila manao vaksinika le mivoaka madinika ny forcena. Ohatran'ny masisisy izay fa miarahaba tompoko ato amin'ny RDJ faly tonga indray miarahaba anareo saika mba iresaka kely an'le tenin'ny voatilibro ireny nareo hoe fa mivoaka tany anaty ala izay tompoko manao mission matetika dia makany fa misy toerana iray izay io zany dia ny biby fiompy biby fiompy ny tonga dia manenjika anao any dia tsy maintsy olona roa ny makany tehisaina mihitsy ny olona roa foana makany dia ny iray miambina fa raha vao tsisy miambina zay ary ho an'ny lehilahy izy tena tsy mety mihitsy satria raha vao taraikiraiky mivoaka an'le izy dia zavatra hafa ny voakasoka ny voakesika dia mahampitahotra mihitsy lamosiny izy aza omena manatrika izy vao meo lamosiny le biby fiompy ve mo tena samy mitsika allo fozatay le izy na piso Rabatoko. salame Rabatoko. Oui. Masaka nehevitra kely azafady indrindra. Tovy. Zany fa misy zandriko zany mianatra amina université privée anankiray eto Antananarivo. Dia mamoaka emploi du temps zareo hoe examen zareo zany manomboka amin'ny le 12 zao. Dia rehefa natsoina ny tompony anjaitra tao amin'ny fianarana confirmer zareo hoe oui nanapaka ny taon'ny administration hoe mandeha hono zany ny examen. Dia nanontany moa zany zay hoe fangamo ny tompony anjaim-panjakana teto amin'ny firenena tsy efa niteny hoe mikatona daholy ny université ny fianarana rehetrarehetra dia hoe ry zareo hony matahotra sao dia hoe tsy ho vita zany le année scolaire dia nanontany moa hoe fa inona zany tsara kosa aloha ny feonao laingalainga tapaka fa miverena fa misy zavatra misy zavatra tiany ampitaina be ao anaty le izy noko fa misy fantaniana manitikitika anazy any anatiny any amin'le resaka valanaretina manko zao ny tena allo allo copain miarahaba tompoko allo kota côté copain copain ay Sukbera ngamba mamalikily ana meno le 50 décibels anao Raimbosy zany Raimbosy zay 50 décibels tiana rangahy tiako tenenina fa mba ampivo kely ano ananty hevitra kotiry zareo resaka momba le pharmacie ny tiako tenenina eto tena victime omaly tanareo le pharmacie etsy Pasa Madinika tsy pharmacie de Tanasa ino moa izy tsy tadidiko ny saiko tsara ny olona teo alohako 7 dia nilahatra zany hividy fanafody sirona ka vidiko siro cooktousses zay tena angambany teo amin'ny adiny ray sy fefan-toera angaty vao vita le olona 7 tonga eo amin'ny toroko tsisy onle fanafody nefa zay efa tena adiny ray ny lahatra teo findra pharmacie indray atetsy hitanareo anala mahitsy mbola filarana be indray tena tsy haiko efa firy aty zany fa dia efa niandry dia niresaka moa zany soa aloha dia mba hoe afaka manontany le olona hoe misy an'izao ve ao dia rehefa misy le izy dia miverina mamonjy larana izy fa tsy hoe tsy afaka manontany fa tonga dia milahatra ianao nefa efa aveo tsisy le fanafody raha fanafody ilaina maika ange zany dia tena danger be ka tsy haiko hoe mba mety ve izay hevitrako izay ho an'le pharmacie eto Antananarivo io fa tena naiza pharmacie alianao eto Antananarivo manomboka amin'ny 9 maraina filaharana daholy lansatra le crédit nefa tsy haiko voapita ve le hevitra zay sakako lasantsy eo tsony mihitsy satria milahatra ianao ela be dia rehefa tonga eo amin'ny tournoi dia tsisy lasantsy eo ampitany raha berdely fa zany maly nahita ohatrany tsy nisy ny lahatra mihitsy ny aloha maly iny
maliny fa raha zao tsy fantatro. So dia Allo. miraba tompoko atao mba ambany kely ny radio mba hiena mihitsy safa tompoko. Fahasalamana tompoko. Tsara fa nafa misaotra. Miantso vonjy re tompoko. Ty zavatra ataony Jiramaty tena fantatro tsony mihitsy hoe mahatonga makary amin'ny varotra ny fody ve sa ahoana. Efa vanika amin'ny roandroany zao tapaka ny jironay. Tovy ny traitement Covid mihitsy zany. Jiro tsy mifody zany. Rendritra mantsy tena lasa voaterinanao nivoka tsy fidiny zay. Dia so ihany moa nisy an'ilay hoe nivoka tsy fidiny dia nivoka tsy mivoaka mihitsy. Fa ilay makany amin'ny jisaky misy mahirana makany amin'ny jirama. Dia hoe tsy prioritaire nareo. Nefa misy olona efa 30 trano tapaka jiro daholo. Satria nisy nangalatra hono ny filandrareo e. Dia ohatran'ny hoe zay ny voasazy. Aiza le misy anareo madama azafady? Lalana ny RN7 eo amin'ny PK18 andefa amin'ny PK18. Mbola efa tsy bonga tsara tsony zany. Efa tsy mbonga tsara. Ao anaty bonga tsara ka. Anaty commune bonga tsara. Dia mijaly ireo olona. Isaky ny alina zao dia mitaitaina foana amin'ilay reto mpanararoatra amin'ny alina. Efa nisy voatafika ny aminay nitondra basy mihitsy zareo. Tonga dia fanafian-dahalo mihitsy ilay izy. Lasa atsan-dahalo mihitsy. Fantatry zareo fa hoe tsisy jiro tapaka ny jiro ety. Ka ty miboaka tsara ray manontolo fa ty amin'ity côté en face le ia nairana tompon'andraikitra zay zavatra zay satria rehefa tsy misy ny jiro dia manjaka ny asany ratsy. Vao mainka zany manamafy kokoa moa zany ilay izy ankoatran'ny hoe mba fisian'ny gendarmerie pirenena amin'ireny toerana ireny satria ny gendarme no tena miasa rehefa hoe ivelambelana Antananarivo ohatran'ireny. Afaka mbola miditra miantso anareo satria mbola latsaka fefana izao. Allô? Ya miaraka tompoko. Salama tompoko. Salamy. Saika mba angataka numéro ny Erika tompoko fa tena mila fanatona momba ny fahasalamana ny aretin'ny fo. Alay vao amin'ny technicianinao. Tapahany ianao dia verina miantso anao dia amenanao rehefa amin'ny sivy manomboka amin'ny sivy. Amin'ity numéro ty ihany? Amin'ny numéro ihany. Ny tompoko sirandrina tompoko. Amin'ny sivy a. Ny tompoko. Mankasitraka anao. Ohatry ny andro manaraka manko sady valiana ihany le fanontaniana le hoe misy lay eny tompoko. Eny tompoko fa ny miarabanareo tamin'ny RDT. Salama tompoko. Eny mba isaky laza fangan-javatra ty ambaratrano ty. Lazao ary. Zay zany tompoko maromaro takotrano narary. Dia aloha zany nanao testa voalohany. Dia nefa efa narary ny trano tokony ny symptôme rehetra. Dia nalefa zany vadimanjanako nakafanafodana testa Mboimanga kely. Dia tsy nomeny zareo fanafody fa hoe vidina daholo ny fanafody fa miandry valina testa vadinao. Tamina CSB anao no nanatona? Izany hoe ilay vady aman-janako nakafanafody zany fa za efa nahazo traitement. Dia nefa ny herinandro 5 jours taorianany io valy zany testako fa positif amin'izay dia niverina lasa ny namantsika. Antanina ny anany aporisihako mihitsy le resaka télé réquisitionné ihany koa ny fotoana sasany eo amin'ny télé. Tsy hoe makatahaka ny télé vahiny fa téléphone tena hita zany misy fotoana malina fanontaniana n'importe quoi be foana ao amin'ilay télé dia milay. Allô? Allô, eny tompoko. Miraba tompoko. Salamy. Ya. Saika mba hanamafy ny tenin'ilay ramose tamin'ilay CTC alarobia teny eny tompoko. Miraba anareo aloha fa zafady. Tondra olona marary tao moa dia voalohany indrindra aloha hitoraka voninkazo amin'ny docteur Manitra fa tena miasa be mivezivezy izy tao hitazako tao omaly. Dia manarak'izay tondra marary tao izay dia eo amin'ny triage moa dia efa filaharana be efa tamin'ny folo izay tonga teo dia tamin'ny ray vao ray.
filarana be dia ny trano moa efa feno ny efitra sasany. Dia ny mararinay tsy voaray izany fa namena fanafody satria hoe mbola tsy dia atahorana. Dia io ampiandrasana ilay fanafody no tena tiako amafisina fa adiny 3 mahery ny azo ilay fanafody mivoaka avy Efa nisy valiny nameny dokotera Manitra tamin'ny omaly hariva rehefa niantso anay izy. Dia izao ilay valiny nomeny an'izy hoe tao amin'ilay fiakarana teto. Ilay nisy an'ilay hoe misy fanodikodonana fanafody. Dia rehefa tsy exact moa zay. Aloha teneniko amin'izay izy efa mialatsiny. Rehefa tsy exact ilay filana ao anatin'ilay toerana, izany hoe atambatra daholo ilay filana rehetrarehetra zay vao avoaka ilay fanafody. Fa tsy natao ohatran'ilay taloha hoe tonga dia misy fanafody be dia be avoaka dia manjary alan'ny mpanaly olona amin'ny mitazona an'izy hanao risorisa. Eny tompoko. Momba ilay université mbola manohy examen teo ny seka ho teneniko. Ianao tsara feo be. Maninona ianao raha manao radio? Tohize. Oui. Dia rehefa nantsoina tompon'andraikitra dia confirmer zany hoe misy ilay examen. Dia rehefa nantany anazy zay hoe inona zany mesure de sécurité garantiresinareo par rapport amin'ilay aretina sy ilay ankizy hoe hianatra. Dia hoe alaina température ao ambaravarana hozy izy ny valiany. Dia eo indrindra amin'izay zany mba tianay anarana ny tompon'andraikitra kely na ilay ao am-pianarana na ny eto amin'ny zakana hoe mbola misy ihany zany ny fianarana minive sy te halala amin'ny règle efa napetraka hoe tsy mianatra aloha pendant 15 jours. Marina mihitsy. Dia tokony mba manara-dalàna daholo zany ny rehetrarehetra e. Fa tsy hoe terenao ilay olona hoe manao examen dia rehefa tsy hanao ilay examen dia tonga dia miditra repêchage daholo ao anatin'ilay izy. Nefa izao raha ho an'ny cas ilay zandriko manokana diso tena tafiditra ao anatin'ny personne vulnérable satria izy diabétique be. Du coup nazay raha matahotra hoe andefana azy ihany dia nefa ny ahoana izany fa sanatria hoe mahazo aretina any. Hono azafady? Ny université iray manontolo io ve sa filière iray ihany? Le université iray manontolo mihitsy ny première-année ka hatramin'ny 5e année ary tena mahagaga ao anatin'ilay izy dia zareo tsy mandefa an'ilay poste zany fa ankizy no irahan zareo manao an'ilay poste mizara an'ilay izy isaky ny groupe ohatra première année deuxième année ohatra izany. Dia efa niteneniko an'ilay tompon'andraikitra moa zany satria amin'ilay emploi du temps misy numéro dia natsoina tsy mandray mihitsy mandeha mihitsy dia natsoko ilay ohatry hoe ansaiko ao amin'ny administration zany izy sendra tany amin'ny ankizy tany ny anarany numéro-any. Tena mahaliana be ilay anao teo fa afaka miverina miantso ianao Verena mihitsy miantso zay. Valitsika rehefa avy eo ilay hoe inona natao hoe thrombose sy ny embolie sy ny phlébite izay mahazo any olona tratra ity coronavirus. Alefaso ihany? Tapy sany orako. Dia teo dia zay vao tamarena teo mihitsy moa zany zay vao nahazo an'ilay ramose zay tao miaso amin'ny administration an'ilay fianarana izy. Dia tena niresahako ohatran'izany izy hoe ahoana sy ahoana zany ny zavatra ataonareo inona ny garantir sanatria marary ny zanakay rehefa avy eo. Dia izy moa ny teny hoe zay aloha zany ilay izy fa dia ho ampitanay any amin'ny tompon'andraikitra dia tsy fantatro hoe ahoana sy ahoana nataon zareo fa dia miandry mivaly-teny zareo aloha. Efa alefanao eto ilay izy dia mino fa mihaino an'izany ny tompon'andraikitra. Fa ilay izy kosa aloha marina ihany ilay teninao teo. Nareo ihany miady amin'ilay izy sa misy olona hafa koa tsy manaiky? Sa sao dia hoe ny ankizy hafa tonga dia hoe mikando daholo hoe zay vonany anao examen. Ao anatin'ilay groupe izay misy ny discussion any ankizy zany misy ankizy miteny hoe ndao hiaraka iraisana dia tsy ho any daholo. Dia misy miteny hoe misy rehefa ohatr'izany moa tsy maintsy misy foana ilay hoe alohan'ny examen dia ohatran'izany ilay izy. Dia mampalahelo be zany ilay izy ao anatin'izay satria ho an'ireo ankizy izay sahirana sy marefo zany izao dia ahoana sanatria marary any am-pianarana. Dia nefa raha tsy hanao examen koa ianao dia tsy maintsy miditra hoe repêchage. Dia zay fotsiny seka mba moa ilay toerana amin'io université raha tsy madiso toerana. Eny amin'ny 67 hektara. Université aiza moa zany ilay université teo? Université privé ilay izy eny amin'ny 67 hectares eny.
satria mantsy eny Sara be ny sain'ilay ankizy satria sady matahotra izy hoe tsy hanao examen nefa ny izy koa misy fiatraikany aminazy tsy raha vao tsy manao fa nefa ny le lalàna ho an'ny rehetrarehetra ilay lalàna ho an'ny rehetrarehetra mbola mitenena aloha ianao ia mankasitraka anao fa ny lalàna ko marina ke zany teniny zany ny lalàna ny tenen'ny filoham-pirenena ho an'ny rehetra na privé na fanjakana osy teniny fa magaga tokoa zany efa enina le izy teo bandiakama Larissa bandiakama hono le miantso aza atao zany Ramsey zany fa atao VMP le fanazavana momba le markinos sy le ohatra amin'ny savaty double efa enina aza kontorena bandiakama Larissa ary nareo ve mahafantatra an'izany hoe le aretina mahazo ny biby dia hoe efa jato ny maty iny zany raim-pozy tena ny aretina mahazo ny biby ve tsy Covid-19 faritra ina izy teo le izy koa lasa le commentaire teo Covid-19 coronavirus 19,5 18 ka tsy Covid-19 variante fa atao hoe Covid-19 bestial zay no moanze mahalala vaovao afaka mamaly eto amin'ny commentaire mba ovay hono le anarana an'ilay Covid-19 mba ataovy Covid 21 plus fa na 2.0 2.0 ka many afaka atao Covid-19 2.0 zay no nateo fa ho azavaintsika rehefa aveo le hoe satria amin'ity coronavirus ity dia be dia be ny olona voan'ny olona embolie pulmonaire dia le azavaintsika eto fa misy manontany le izy dia hoe inona ny antony mahatonga an'le izy dia ho azavaina izy rehefa aveo fa aloha mbola mandray ny antso foana isika satria efa kelikely ny fanentanana tsy afaka hiditra dokam-barotra itsika dia resaka momba n'ity famafana ve ity azavaina ny dikany hoe famafana ve io rehefa aveo Kibanao SOFTY toa azafady. Merci. Ay SOFTY toa. Ona zany mifandeha toa sao. Toa tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibanao zany. Alors ngamba indramo kely aloha zany papier toilette SOFTY toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette SOFTY doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Miarabanao, fantatrao ve fa miaraka amin'ny Saham Assurance, 2 arivo ariary isan'andro fotsiny ny fampandriana lohanao amin'ny hôpitaly. Eno a, 2 arivo isan'andro. Saham Assurance Santé, miantoka ny saram-pizahana, ny fanafody, ny solomaso, ny fitsaboana nify, hatramin'ny fandefasana anao hitsabo tena nivelany azy. Ary matianina ara-pahasalamana 300 eranosy ny karakaranao ao ny fahasalamana ny voalokarena, tsy njovy ny akonanao. Aza mangatakandro, Saham Assurance Santé, tsara antoka isika rehetra. Toc toc! Les préparatifs pour les fêtes avancent! La méga tombola de Canal Plus continue jusqu'au 11 avril 2021. Tout abonnement ou réabonnement vous fera participer à la tombola avec des frigos, des scooters et plein d'autres lots à gagner. Tentez votre chance, il y a encore temps. Vous n'êtes pas encore abonné? Profitez du décodeur avec 1 mois d'abonnement sur évasion inclus à seulement 60 000 arias. Rendez-vous vite auprès des points de vente Canal Plus. Les bouquets Canal Plus. Bifarella, du chocolat, du lait, des noisettes. Bifarella, une pâte à tartiner. Bifarella, c'est très bon. Les piles qui vous sauvent la vie, ce sont les piles Ever Ready. Les nouvelles piles puissantes et performantes disponibles en petit, moyen et grand format. Et oui, vos appareils aussi méritent le meilleur. Ever Ready, les piles qui ont 9 vies. Olty ahoana lesy azafady lesy fa tena lany pila le lampe torche ko sao mba misy pétrole kely mba handretako lampe pétrole napiko ny zanako anao devoir miditra aloha misy tsara kokoa ty wa fa firy ny pile ampiasainy lamin'io torche fa tao mazava be lampe solaire famille sunshine na total io fa tsy torche amin'ny atoandro izy apetraka amin'ny masoandro ny hariva kosa dia aza avy akao arak'izay tiako tazana nazaony lany io hitan'lainy amin'ny station total manerana ny nosy ny lampe solaire total sunshine na rehetra tena tsara kalitao sady garantie 2 taona be zao vidio aingana ny lampe famille sunshine alava ny tontolo andro ny ankohana ny lasa zao e Total, committed to better energy. Café Zoto mampihiratra vao maraina manome tosi-kaina. Café Zoto mampazoto ireo malaina
Manchery zany kafe zany raha ny fofony aloha tena ny tsirony zany ka tena kafe tena mahery kafe zoto efa hitanao iny mivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary kafe zoto tsy misy mafy sy laitrany zoto ao amin'ny Aigle d'Or até o stylet foana collection gasy stylet vaovao be noforonin' ilay styliste malagasy Ingrid modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra na maraina na atoandro na hariva natao andro rehetra efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylet ianao jifahodiany zao ary les collections gasy stylet an'i Ingrid ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or gasy stylet Aigle d'Or miaraka amiko isanandro RDJ amin'ny sivy maraina. Ny olona salama no afaka mitady vola koa sakano aloha ny corona aza vela hindra ny corona aza vela hianaka ny corona tapao aloha ny lalany Olom-pirenena manakana mifeny COVID-19. Odio, misy rivotra. Mifoka sigarara koto mamonjy raha nanonina ny diran'ny rivotra. Toy ihany ny resantsika eto amin'ny fandaharana rivotra radio RDJ 96.6 FM ny fiovan'ny loha hevitra indray izao mihaino finaritra tokoa misy ampitainao Larissa fanoana fandaharana izy ty Rembozy SOFTY io SOFTY papier toilette hitantsika amin'ny sary zao moa zany raha mijery mivantanareo ho an'izay mihaino dia afaka zato dia papier hygiénique misy ny SOFTY doux dia misy le SOFTY les parfumés zany hoe hitanao karazana anankitelo izy ny lavande dia vanille dia aloe vera anankiray zay ny hanitra anankitelo tanisana taminareo zay fa le SOFTY doux izy tsisy hanitra zany za zao fa nanandrana teo lavakorona nataoko aloha fa mety ny forma ndray misy karazana anankiroa ny habeany zany hoe misy antsika anankiray ty mandeha individuel le izy kosany iny kosa le amalomanao anazy ohatrany standard zany largeur-ny iny zao le manana habe kelikely kokoa ty zao afaka mandeha le izy ty zao le anankiray fa misy izy le tonga dia misy dia le anankiray dia misy izy le paquet de 6 tony fotsifotsy ny lokony fa le teo aloha teo le 12 somary kelikely dia le paquet de 6 izy no ahitanao an'izay le hanitra anankitelo le nitanisaina taminareo le lavande dia aloe vera dia vanille zay dia ny mahatsara an'izy io taratasy malefaka sy matevina tsara zany hoe tsy atahorana ho goaka misy totomboany 5-6 fofona totombo tsy atahorana handrangotra indray kosa miankina amin'ny hoanao tsy haiko aloha fa nisy vehivavy anankiray zay nanontaniana hoe ohatrany ahoana hoana rehefa misasa dia hoe aza manao fa misy manao savony eny tsy ny lohan'ny ratsan-tanana no ampiasaina fa ny tavan'ny ratsan-tanana dia amin'izay tsy manindro ny hoho maranitra lava be toy izao izy dia ny toerana zany hoe hitanareo ny mpivarotra hitanareo anazy dia ny amin'ny épicerie grossiste ary ny station service dia le iny izy ty le paquet de 6 eny amin'ny mpivarotra lehibe ihany no ahitana anazy zany hoe le tony mandengeza itony ty zao ndraso aloha ataoko kely any amin'ny grossiste ty zao izy le vanille ty tsara tarehibe loatra zany sady hoe SOFTY no planète dia ino ndray dia ty izy le lavande dia ty anankiray ty izy afady any Rembozy ono ay atao inao ifofony io nefa fangaro amin'ny anay ka amin'izay zany mba hoe tsy kivy ianao hoe za tsy kivy ty zany miaraka amin'le izy mame inona dia ty miaraka amin'le izy mame inona araka le hanitra io brangota ihany zay hanitra tianao zay tianao na vanille na Larissa tiako
dia afaka dia ty izy le to ty anankiray ty izy le to le softy to le paquet de 6 zany amin'ny fivarotana lehibe no ahitana anazy fa le madinidinika tony izy no hitanao eny amin'ny épicerie grossiste sy ny sisa ie dia tsara tena tsara moa zany ny kalitao fa dia anentananatsika fa afaka manjifa tsara mihitsy nareo andramo raha mbola tsy nanandrana ianao dia afaka manandrana soma tsara mihitsy sady tsy lafo ohatrany ianao zamporotra be zany mahafaka mamindrana gampineva azafady barotra manokana zay zavatra zay natao fanazavana isy ihany koa ny lalao zay rahantsika amin'ny softy rapiso hoentin'ny baronne rapiso manko ny zoma rapiso ny zoma dia hoentin'ny baronne eto fa 7 volana aprily rapitso dia misy loka lehibe tsy hoe lehibe samanana lehibe misy loka lehibe zay ho azonareo anankidimy ihany no sariana karaha mamarina an'le fantaninareo arak'izay nentina taminareo zay fanazavana nentina taminareo momba an'ity resaka softy ity dia mahazo an'izay loka zay nareo mahasofty anankitelo softy do individuel anankitelo dia softy nature anankitelo dia masika softy anankiray masika softy zay ny loka zay ny loka ho azo eny ary dia makasitraka anao Larisa napazava nyreto taratasy fidiovana ireto taratasy fidiovana ka isika ange miteny papier hygiénique manambahiny keo ny fandarana mananambahiny ny fandarana André Matotale misy ny fanontaniana ataonay mety efa aminao amin'ny mahavahiny ny fandarana rivotra anao momba ny orinasa moa izy ty sa momba ny hetsika manokana André Matotale talehan'ny orinasa moa ianao sa talehan'ny sampanjara André Mato Herman eny tompoko anao arany fitenenana talehan'ny orinasa dia misy hetsika manokana le orinasa azonao ambara ny anarany ny anarany dia Elcure Madagascar Elcure Madagascar la maladie d'Amur zay le fandarana Ramsey Herman zay manao zay afinaritra ampiaino eny ary ny zavatra trandrahanareo na iasanareo amin'ilay orinasa Elcure ary ny zavatra trandrahanay moa tsy ny hoe ny trandrahanay angambany zany mamoriporineo ny ampitrandrahanay ny vahoaka zay angambany no ilazavana ny ampitrandrahanay ny vahoaka ny voalohany dia resaka fanofanana sehatra ny fanofanana no tena hoe ampitrandrahany vahoaka ty aminay zay mihitsy le Elcure Madagascar zay mihitsy ny Elcure Madagascar misy département efatra ao amin'ny Elcure Madagascar voalohany département formation misy département développement d'entreprise et des sociétés misy département événementiel dia misy département construction et immobilier tena amin'ny karaza miavaka be mihitsy zany satria raha le farany teo zao dia hafa be mihitsy satria tena efa katroka asa mihitsy amin'izay misy fanofanana zany eo ho an'olona efa manana faripahaizana inona re ny fanofanana rehetra tolotry ny Elcure Madagascar tsy mitaky faripahaizana na faripahalalana tsy mitaky diplôme fa mitaky faniriana teo tonga lavitra amin'ny tanjona tianykendrena amin'ny fampandrosoana ny orinasa zay natsangany na ny activité zay atao izany hoe fanofanana ho an'ny olona efa manana orinasa zany misy ny fanofanana natao an'ny olona efa manana orinasa misy ihany koa ny fanofanana zay natao an'ny olona na izy efa manana orinasa na izy mbola tsy manana orinasa na izy efa misy heritreritra te hanangana orinasa na izy vida be tsisy ninina mihitsy ny ao alohany misy fanofanana olona manana projet efa tsy manam-bola misy ka dia afaka manolotra nareo afaka manolotra zay zany hoe tsy hoe manolotra vola akory nareo fa manolotra ny hevitra rehetra azony ny famatsiam-bola zay mantsy ny matetika ny olatsika raha vao miresaka projet na raha vao miresaka sehatrasa dia avy hatrany dia vola no ao an-tsainy imbetsaka nefa ny tenenako manao hoe ny blocage financier na ny tsy fananana vola tsy sakana voalohany indrindra eo amin'ny fanatanterahany olona anankiray ny tetika asa na ny famorona ny asa na ny fanangana ny zavatra anankiray fa tafiditra ao anatin'ny sakana izy fa tsy vola fotsiny tafiditra ao anatin'ny sakana izy fa ataoko hoe any amin'ny 5e position no misy ny olana arabola efa reraka amin'izany satria rehefa manaraka an'le fiofanana
na ireo fiofanana dia mivao azy zay ai momba ny famatsiana bola zay. Nefa ny betsaka angeny manana projet reto hoe fa resaka arabola foana ny tena tonga dia tsy tohizany mihitsy zany. Ka justement zay mihitsy no mahatonga anay manolotra hatrany an'le formation culture entrepreneuriale et développement personnel. Satria jamba ny vola ny fijeriny rehetra rehefa misy zavatra tiany ho atao. Misy dingana be dia be nefa zay tokony ho tonga ao an-tsain'le olona ary ho ataon'ny olona anankiray mialoha ny heverana ny hoe ity mila vola eto. Fa ty mbola tsy mila satria mbola voadingana ohatr'izao ihany. Ilaina foana ny vola fa kosa tsy voatery ho sakana. Ekena mazava heverina fa mahazo tsara an'izay ny mpiaino. Ny toerana ny fotoana azon'ny olona manaraka an'izay fiofanana izay indray ary. Ny fiofanana voalohany ity fiofanana voalohany atao amin'ny larobia fa 14 sy fa 15 ny volana aprily ho avy zao dia natao an'ny olona efa manana activité, efa manana orinasa izay thème manao hoe stratégie marketing et psychologie de la vente. Atao io fampanofanana io mba hanomezana tolo-kevitra sy fahafehezana sehatra ara-barotra ho an'ireo zay misedra olana amin'izany sehatra zany. Dia atao io ary amin'ny Tsik Hotel Restaurant eny Ambojatovo. Dia Tsik Hotel Ambojatovo etsy Andohan'Analakely. Etsy Andohan'Analakely. Ao no anatanterahana io fiofanana io amin'ny fa 14 sy 15 ny volana aprily ho avy zao. Ny dingana manaraka amin'ireo fiofanana ireo indray ary sa iny ihany aloha mbola fisantarana. Iny zany zao no voasambana. Fisantarana. Fisantarana iny zany. Zay satria fantatray fa be dia be loatra amin'ireo zay manana orinasa. Satria ny orinasa tsirairay avy mitady mpanjifa daholo, mila client daholo ny orinasa tsirairay avy. Amin'izao fotoana zao be dia be ny mitaraina fa misy manana entana tsisy mpanontany mihitsy. Nefa entana tsara. Entana tsara, tsisy mpanontany. Mora vidy. Mety mora vidy, mety lafo vidy. Kanefa mieritreritra izy hoe sahirana loatra ny vahoaka dia tsisy mividy ny entany. Iara-mahita nefa fa etsy ankilany etsy misy olona be dia be mividy. Entana mety ho ratsy noho ny azy akory azy. Mety fiary io, mety fitaovana momba ny fiary io, mety sakafo io, mety ninnininy io, ny anazy tsisy mpanontany fa ny olona eo akikiny. Fampahafantarana an'le vokatra nge zay. Ny an'le eo akilany be dia be manjifa. Dia tafiditra ny olana amin'izay zany, ny olana amin'izay zany tsy le olana le produit na ny zavatra midina na le olona mpividy fa izy mihitsy ny olana. Any mbola mikiavivy izy fampahafantarana ny entana. Zay mihitsy ary tena hainao izy. Hainao mihitsy. Directeur marketing ny taosiny. Ay hitako ara tonga dia lasa lohako indray izy amin'ny fanazavana an'le zavatra ho atao. Dia manaraka an'izay ny toerana ve tsy miova ao amin'io Ambojatovo io. Ny toerana dia ao no anatanterahana an'ilay fifanana. Ny fohy Benelcure Madagasikara eny amin'ny immeuble trano fitaratra Ambanidia eo ambonin'ny BNI misy trano fitaratra be eo dia ao ambonin'ny BNI misy Benelcure Madagasikara rond-point eo mihitsy zany hoe zany re olona rehetrarehetra zay manam-paniriana te handray anjara isoratra anarana amin'ny fiofanana io satria tsy maintsy misoratra anarana mialoha zay rehetra manam-paniriana handray anjara dia makao. Ny fandraisana anjara zany dia natao mitovy amin'ny culture entrepreneuriale ihany. Dia natao mory 2 jours ny formation 4 mois ny suivi dia natao 450 000 ariary ny saram-piofanana amin'io zany. Tena zay le tokony karamanay tany. Mandritra ny Ramsey Herman mandritra ny fotoana hafiriny zay 2 jours ny formation fa 4 mois ny suivi. Zany hoe après information dia manatona ny orinasa manaraka an'le suivi. Tsy maintsy manaraka zany ianao aloha dia arahy maso mihitsy ianao. Katroka mihitsy zany. Ara-mpivarotra fiara ianao dia midina eo amin'ny toeram-pivarotana fiara mihitsy zay miara-manampy anao mampiatra an'le lesona hoe zao no ataonao rehefa te halafo an'ity fiara ity amin'ny vidiny itiavanao azy ary amin'ny fotoana itiavanao ny halafo azy. Ahoana raha hitan-ketany be ny olona dia tonga daholo ny olona dia mihoatra ny zato ny tonga ao. Arahabasoa mihoatra ny zato ny tonga fa alamina fotsiny ny fotoana. Tsy njaraina ny fotoana. Manaja ny lelanelana ray metatra. Tsy maintsy manaja ny lelanelany ray metatra isika satria tsy maintsy manaraka ny toromarika omen'ny mpitondra fanjakana. Maria koa re fa ny tena mahatsara indrindra zay fampiofanana omenareo zay dia eo amin'le hoe
tsy maintsy manao fampiarana aoriany ny lesona andatabatra de manao fampiarana ary arahina sy ahitsy mihitsy ianao eo am-pampiarana eo ianao zay miofana zay eo tena zany mihitsika tsy ampy mantsy lay fampalalana eo ambony latabatra amin'ny asa maro samihafa zay ny olana de mijanona eo ambony latabatra de rehefa makany anatin'ny tena sehatrasa de mikavivy tsy hita le vokatra tianao azo iditra kely ahako satria ny hitanao ny atao hoe ahabon'ny fomba fijery sy fandraisan'ny olona zavatra eto Madagasikara mahatonga azy mihinana amboly ny hanika mandany vola amina zavatra loalikalika ny kalitaony manala ny olona amin'iny tena tanza be de ahoana raha ny fomba hitaizanany olona hiteny hoe ny excellence zany hoe ny tsara tsy voatery lafo de mba mizatra mihinana ny zavatra tsara zatra milalao ny zavatra tsara mizatra mijery ny zavatra tsara satria efa milona ao anaty médiocrité zany zay manko ny ilana anareo koa nefa le zava-misy ankehitriny hitanao ihany le gasy voataiza tamina zavatra io ihany de ino normal zay fanontaniako tsy moa raha misy marketing na sert à rien raha vao ohatra ka hoe fantatritsika tsara ny tsena lehibe eto Madagasikara na service io na produit eno ka izay ve raha misy hermana tsy efa tafiditra ao amin'ilay lalam-piofanana anankiray misy anarana hoe psychologique zay nitonononao teo lalam-piofanana misy miteny hoe le izy teo thème maray zany le hoe stratégie marketing et psychologie de la vente any angamba zao voavaly zay fanontaniako zay voavaly fanitsinan'le toetsaina gasy tsy izy ty mantsy mifampitohy foana misy an'le culture entrepreneuriale développement personnel zay ataonay matetika ny formation rehetrarehetra zay omeny Elcure Madagasikara moa lienao foana ny développement personnel iarahantsika mahalala fa ny fandrosoana rehetra de miainga avy amin'ny toetsaina ny fomba fijery ny fomba fanao ny fomba fihevitra sy ny sisa zany zay misy betsaka tokony hovana ary amin'ny fanovana rehetra sarotra de tsy misy toy ny fanovana ny sain misy moa le fiteny hoe changement de comportement zay no sarotra indrindra raha misy olona mpitondra fanovana de ny fanovana sarotra atao indrindra de ny fanovana ny toe-tsaina sy ny saina ary raha misy firenena sarotra hovana toe-tsaina de Madagasikara de ny eto amintsika ny eto amintsika ny tena sarotra indrindra zay zany zavatra azontsika tsapahitanana zany zay ary zay no matetika no atarafana ny antony mahatonga ny tsy fiazakazahany ny fandrosoana eto amintsika indraindray misy ihany reo andian'olona zay miazakazaka ho amin'ny fakantahaka na iverina na tsy everina fa miazakazaka fotsiny manao an'ity ihany de miazakazaka fa le fomba efa fitenitsika mihitsy le hoe sarotra ny miala mahazatra ary fomba taloha efa tsy misy efa zay zany ary eo zany ny olana goavana raha miteny le olona tonga anditrany mantsy la ifanotaniny goteo am'le hoe am'le lafo sy ohatr' zany mety hiteny zany le olona manao hoe misy ara manao vazivazy ao anatin'ny rehefa miresaka an'le tarifa na formation hoe 450 000 ariary ve tsy efa ampy vola azonay mampiainga an'lay orinasanay de orinasa madinika de ozy hoe arakaraka an'le orinasanao arakaraka an'le projet anao arakaraka an'le tanjona tianao atongavana raha ohatra ianao ka mieritreritra hivarotra anana de ampy anao tsara le 450 000 ariary fa raha lavitra kosa ny vision anao lavitra kosa ny vision anao de ho tsy misy dikany eo aminao de mandeha efa nisy général ny resaka tamiko manao hoe zany formation zany ve de tsy fandanimbola fotsiny de ozy hoe raha ianao ka efa nanao investissement ny vidy zavatra lafo nanakana ny orinasanao de la de tsy nidofotra mantsy le fomba fiteny na nitsifotra de nidofotra le projet nataonao de ho hitanao fa aleo kokoa nandoa an'le 450 000 ariary de nahazo tombony izy efa mividy sprinter nanaovany transport nidofotra izy io sady nitsifotra sady tsy nazahoany vola sy mba le chauffeur nahazo tombony tsy hitan'izay natao de ozy vola efa 300 millions de francs ozy ny laniko nefa tsy hitako zay azy de ozy hoe tsy aleonao ary ve mandoa an'le 450 000 ariary aloha de rehefa aveo manao investissement ianao tsy misy mitsifotra tsy misy midofotra fa de mandroso tsisy mitsoboka eny ary miova resaka kely indray ary misy ve adresse raha misy hermanina anaty amin'ny
le adresy azonao omena ahafahan'ny olona ankoatran'le adresy toerana ohatrany hoe asy amin'ny restaurantsika aria folobenareo aria adresy any amin'ny serasera any ohatra any amin'ny internet misy ka azonareo atao ny azonareo atao fandray aminay amin'ny alalan'ny larana Antarby io zany ny aingana indrindra hoanareo zay maniry andray anjara ary mila fanazavana fanampiny dia ny 034 20 208 12 034 20 208 12 ary hoanareo zay manana projet manana fanirina te hanangana zavatra na efa mazava ao an-tsainao le zavatra tianao hatsangana na mbola manjavozavo ao an-tsainao le izy na femitahotra ianao te hanomboka projet anankiray na koa hoe efa nanao ianao de midofotra mitsifotra midoboka foana amin'izay zavatra nataonao de aza misalasala miantso an'io larana Antarby io 034 20 208 12 zay doboko mamaraparana ny resaka arytsika sao de misy fohifohy amenonao an'izay satria tapitra mo fotoana atsika ny fohifohy amenona an'izay dia mba raha te hampiakatra chiffre d'affaires ny orinasa anankiray aza dino fa tsy maintsy mila mpanjifa ianao na client fa misy manao cover edmon zao tenao koa ny hafeny sehatry ny varotra ka be loatra ny tambarotra ao zay tsy hitanao tsony anaovana azy efa mieritreritra tratrany stress amin'ny toe-javatra maro amin'ny entana tsy misy mpividy nefa tsara de aza misalasala tonga mandray anjara amin'ny formation stratégie marketing psychologie de la vente izay ataon'ny Elcure Madagascar atsy amin'ny hôtely tsiky etsy andohana Analakely Mojatovo de mirary fambiazana Andriamatoa Herman Natalie ny fampiofanana io mambiaza tompoko sotra indrindra tompoko makasitraka ny ekipa solida rehetra eto amin'ny plateau mafinaritra be zay sy ny rivotra mafinaritra be nareo ka vao zay any teto efa naliako daholo ny akabiazan'ny fahita lavitra sy ny radio vao zay ay milay indrindra koa dia mirary ny soa sy ny tsara ho atsika rehetrarehetra sy ny technicien tsy olana fa eno tsara ny fandaharana hindra resaka hafa manko zay olo ty isa le ekipa misy ny zaza fanampiny kely tam'le resaka softy teo aloha mety betsaka tsika ny antany any tokantrano any hoe sao de atahoarana manetsina an'le toeram-pivoahana izy io de tena tsy atahoarana mihitsy izy zany raha ohatra ny hoe sendrasendra lasa azavao tsara le sao de manetsina ny toeram-pivoahana sao de manetsina miletika any galis ka le tany goty le avy ampiasaina za mbola ataony goty manasava le avy ampiasaina tsy miletika any am'le ana fa le toeram-pivoahana eny azavao tsara nanana ny vola ozy le sendra lasa ao anatin'le iny toeram-pivoahana iny fa tsy hoe toeram-pivoahana le anankiray le any iny akory ny hoe milasa any le izy fa igoty koa mamay be tsy maninona ne mampamainga le izy famafana ve ty le tsy hainao le famafana ve zao le mahatonga le famafana ve vava sy vavorona sy vava de ny antony ny taloha zany le mampiasa an'le mouchoir à jeter reny de tadidiova rehefa mampiasa an'reny ianao de ohatrany vao may ianao mivoany sery indrindra fa ny olona allergique de nisy vazano entinay zany tamin'izany fotoana zany nakany Toamasina de papier hygiénique foana ny vidiny de iny nataony mouchoir izy io dokotera de nazavainy le izy rehefa avy eo ny papier hygiénique ozy izy ny tsy mamovoka mihitsy io ny azo mouchoirany de lasa nanomboka tamin'izay zay lasa io foana no atao mouchoir io foana zay mahatonga le ve sady azo amafana vava ny amafana fa tsy le avalony tsika amafana vava vomaso samy hafa mihitsy fa rehefa amafana vava le angoty kosa efa tena rototrotika be misy miteny nareo tsy maintsy hoentina reto zavatra reto satria mpanohana ny fandaharana fa aza tonga de malaky tezitra be kosa ny kolongany indrisy kosa de tena embesana miaramila zay moregy mihitsy kosa ve zay fotsiny ka zazalahnaka hiampita vaovao kely hoe misy namantsika ny antso any teo mba mangataka izy zany efa nitondra tsy namana moa zany fa mpiaino atsika efa nitondra certificat de résidence izy fa mbola tsy afaka nody ihany de mangataka izy zany tena tsy niteny avy any ivelany faritra izy andeha ho akany akany amin'ny faritra tsy avela zareo ka zany le miditra ny hoe raha ohatra ianao avy any Tsirabe ohatra ka mody
dia tokony mahazo nefa izy le hoany raha zany mitondra karapanondro fotsiny dia mety dia nefa le ody hoany izy izy mody dia zay izy efa mitondra certificat dia mitsabo be zavatra zay azo atao amin'izay hevitro ny certificat de izy résidence dia raisina amina toerana manokana izy aloha manao quarantaine zay koa ny tokony zay satria any ny tanàna no fa manao quarantaine izy dia ny toerana no manina any mba handraisana azy arak'izay ka ty le valile fanontanianareo teo raha ny tompoko a le inona natao hoe embolie dia inona natao hoe thrombose dia inona natao hoe phlébite ny phlébite zay malina zao ny hoe mitolefika ve lava tena za toko vao tonga mihitsy ny le nioraka be misy raimbozy ary ananareo raimbozy iny efa tata phlébite omena kely hirakoty rehefa avy eo omena mahazo kely anareo phlébite dia atsontsika hoe thrombose ihany izy fa izy io rehefa miditra aminao le corona ny ifandraisany amin'ny corona le teneniko rehefa miditra aminao le corona dia ny zavatra ataony voalohany ataony mivaingana ny rà dia rehefa mivaingana ny rà ny aingana indrindra mivaingana dia any amin'ny tongotra dia iny le tsaroanao le mavesatra be ny tongotra ao dia le manomboka le mangamangana be dia iny zany le atao hoe phlébite dia izy rehefa vady miforona amin'izay le fivaingana ny rà dia iny le raha mivaingana iny natao hoe thrombose ka iny vaingan-drà iny rehefa mivezivezy makany amin'ny fo makany amin'ny rein dia tonga ao amin'ny tratra na tonga any amin'ny loha rehefa tonga any amin'ny loha izy dia iny le mitarika an'ilay atao hoe AVC fa rehefa tonga aty amin'ny tratra izy dia tsetsena n'le lalan-drà madinika dia sepotra ianao raha ohatra le ty amin'le fotoana ny phlébite mihitsy zany le vaingana no makany zay mahazo fa ny anao ny amin'izao tena somary sahirakirana ny fanafody anticoagulant satria izay manko zany ny fialana amin'ireny ihany reny tena sahirana be io zao ny fanafody na fanafody atsindrona no Lovenox ny minitra vitsivitsy planète gôty ataontsika ihany misy anazy Madagasikara ihany eny ny orinasa hoe Betplanète Afaka milalao zany international io ka international io ka misy basket valimbavaka manko ny valimbavaka nokoloana resaka ataoko izay azo tsikitarina raha-pitso fa miditra mivantana raha-pitso avy any anaty ala ny ahiahy mipetraka amin'ny tsirairay eo am-piainana andavanandro indraindray zany zao zao mbola tsy phlébite akory ako dia ny tanako nefa volivovotra sahady tena zany mihitsy dia mieritreritra ny tena ao anatiny hoe nahoana moa zany ireo izay nampiasa ny tambavy ny zavatra bebe taloha ny sakamalao sy ny raha zany mety hoe metimety kokoa aminy ary misy indray no mizatra ny atao hoe fitsaboana siantifika mihitsy samy manana ny tandrify azy ny olona anatin'ny fiainany fa le ahiahy no manahirana ao anatin'ilay satria nahoana za zao ohatra tsy maninona zao ohatra vao mahay phlébite marary ny ranjo dia ohatran'ny ranjoko ohatran'ny lasa mavesabesatra nefa fle tongotra mbola vao fle tongotra mbola fle tao miakatra ambony fle fe dia za zao amin'ny atoandro dia efa fle voany ny fieritreretako azy aloha tena zany inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mijafy zay manray vahiny zay manasa olona anasy mahitana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foany mahasana ny tontolo-piainanao Orange aza miandro tsony maanokafa compte ao amin'ny betplanète.mg Betplanète nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorty doux misy ny manitra aloe vera